Eny ary tompoko lasy tompoko vavy miaraba antsika rehetra ary faly tafaraka amintsika indray atao anatin'ny fandarana angaredona izao zoma voalohany ny volana desambra 2024 izao de ankafaliana no iarahana aminao ananterana ny araba ananterana ny firaritso ananterakasina ihany koa ny isambaravarana ho an'ny isambatatenantsika rehetra zany a dia irariana soa atsika rehetra voalohan'ny volana desambra tsy adino zany ny mirary soatsika eo amin'n'ity ray volana manontolo ity a volana farany amin'ny taona 2024 ary raha ny fivoaran'ny raharaha-pirenena amin'izao fotoana izao dia azo ambara hoe volana izay afapana ihany koa amin'ny lafiny maro samihafa izany miarabantsika rehetra ary manatitra ny fankasitrahana tsy ho aro voafatranay ny fitiavana aseho anareo ny fankahirezana aseho anareo ny fanohanana aseho anareo tsy ho ary ho voatononay tsirairay avokoa zany ny amin'ny hoe iza no nanao inona ary inona no nambaran'iza ao anatin'izay tamberim-peo ako samihafa miantefa ty aminay fanarahantsika olo-pirenena manerana ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina any ny fandaharana angaredona fa de tena be de be izany fa de isaorana antsika rehetra ny ombonantsika de ny hoe misy malagasy misy ento misy malagasy mifantoka misy malagasy misaina mandindika mieritreritra ny fireneny ary tsy mandry andro tsy mandry alina miady saina momba ny hoe anao ahoana ity firenetsika ity de tsy mijery fotsiny ny hoe raha pitso raha afaka pitso fa efa miezaka miantoraka any amin'ny folo roapolo telopolo dimapolo taona ho avy zany a nijery ny taranaka faramandimby de mifanakalo hevitra misy ary be de be ny tanora vao eritrero ny andriam-bavilanitra renim-pianakaviana ray mpianakaviana ao ihany koa ireo atao hoe vatombatony samihafa eny fa na dia ireo iverina aza fa hoe vao miditra eo amin'ny tontolon'ny maha olo-pirenena feno raha-mpanjakana ireo manodidina ny 20 taona hatramin'ny 13 taona rehefa miresaka tafahoana amin'ny tena dia miezaka miresaka izay fontany sy izay takany mikasika ny raharaha-pirenena mahavelombolo ny mahita azy reny mahavelombolo ny mahita antsika miady hevitra ho an'ny firenena zay moa lay mbaratsika etona foana hoe ny antom-pisiny ny fandarana tahaka izao sy izay iverintsika hoe fanehonkevitra samihafa entina manoloana ny zava-misy ka iresahantsika tsy maintsy ny zava-misy sy izay ananantsika pirofo izay tena zava-mitranga dia nisy iny izay atao hoe ady hevitra samihafa izay mihitsy eny tokantrano eny eny misehatra eo na ny tanora roa telo efatra dimy enina mba tena iresahana zany a idina hevitra momba n'ilay hoe Madagasikara ny ray desambra androany mipetraka ihany koa eo amin'ny tantara satria be de be zany a ny vaovao zay ataontsika hoe mipotra amin'ity androany ity maro zany vaovao zany raha ohatra ho raisitsika ny lafiny mifanaraka indrindra amin'ny hoe fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny aloha dia ny zava-mitranga eny amin'ny HCC izay efa manomboka moa zany amin'izao ora itenenantsika izao ny fotoana eny amin'ny HCC zay amohan'ny HCC zany nylay voka-pifidianana natao ny 9 novambra farany teo zany a androany voalohany volana desambra zany hoe tao anatin'ny tapabolana no niazakazahana tamin'ny voka-pifidianana vonjomaika sy ny voka-pifidianana ofisialy zany de efa eny anivon'ny HCC amin'izao fotoana izao ny mpisehatra samihafa manodidina izany ny HCC mpanao politika isan-karazany ny solombavambahoaka samihafa ireo anivon'ny fitondram-panjakana zany zay zany ny endriny ny votoatiny na ny fond kosa ny amin'izay voka-pifidianana eo dia iverina fa tsy hisy loatra zany ny atao hoe surprise zany hoe mety ho fahagagana hitranga raha ny raharana ny tantara politika sy ny zava-nitranga ny ainantsika teto amin'ny firenena zany momba ny fandraisany raharaha na ny fomba fiasa nataon'ireo sehatra ratsa-panjakana na androm-panjakana na ratsa-pitsarana samihafa manodidina an'izay resaka fifidianana izay zany hoe efa fantatra ny hoe anantitra izay efa nambara sy ny foronana efa fantatra manodidina niny fifidianana iny eo anivony fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ny andrasany maro moa de ny hoe toy ny ahoana ny valy teny na toy ny ahoana ny ataontsika hoe
fahafahana tena niatrika araka ny tokony ho izy a ny fandinihana an'ireo fitoriana samihafa ireo requête isan-karazany izay napetraka teo am-pelantanana zany fitsarana avy momba ny lalam-panorenana izany a de miandrana ny rehetra miandry an'izany kanefa na izany na tsy zany na ny lafiny manodidina ny fotoana momba ny hoe voadinika daholo ve natao ve noenona ve ny hafa momba izay notonaky ny kandida ny faninana tamin'izany ny kandida ny faninana tamin'ny fifidianana io moa dia ny kandida larina fahatelo Andry Rajoelina ny kandida larina faharaiky ambin'ny folo Raderana Irina Sendrason ary ny kandida larina fahatelo ambin'ny folo Siteny Randriana Soloniaiko nanakambara daholo ireo kandida ireo nanakambara ireo mpifaninana zany amin'ny kandida filoha teo aloha zany zay nametraka ny fitondram-panjakana am'izao fotoana izao a dia ny rehetra miandro hoe toy ny ahoana ny votoatiny zany requête zany saingy tsy misy mieritreritra raha ny ady hevitra sy ny fironana samihafa ny fifanankalozan-kevitra samihafa miainga na any anaty toerana zay fisotroana fihinanana mofo gasy ramanonaka ny mofo sakay hatrany amin'ireny toerana fisotroana kafe samihafa ireny zay miady hevitra momba an'izany hatreny amin'ny toerana misy an'ireo mpiasa tena mandrafitra ny manao asa tanana samihafa hatrany anatin'ny birao isan-karazany zay isiny ny olom-pirenena telo manefatra miady hevitra momba ny raharaha-pirenena hatrany anatin'ireny ataontsika hoe fiara fitaterana ireny hatrany atokantrano amin'ny tontolo rehetra zany zay anonao ady hevitra dia samy hafantarana sy hitarany amin'ny hoe tsy de misy mieritreritra loatra intsony hoe dia tena isy zavatra hafa miova amin'ny tendance zany na ilay fomba fiasa na ilay fomba fitondrana n'ilay raharaha zany mety amin'ny firenena nisy tetony hoe olona izay tsy noenona mihitsy nisy tetony hoe sehatra politika na vondrona politika izay tsy nahitarirany mihitsy zany amin'ireo rafi-pitsarana samihafa de nisy ankilan'izay no hoe tena nety tamin'izy ireo daholo zay fanapakevitra rehetra noraisiny teo anivon'ny sehatra iverina fahamahal eo tena ny fanapakevitra samihafa noraisiny tontolo izay iverina fa hoe tsy tokony isy fifangarony amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny sisa ireo anivon'ny fitondram-panjakana zany de fisiany zay trangaroa zay a no mahatonga ny maro zany zay mahitany amin'ny hoe de tsy de misy mirakla loatra atenaina am'izany rehetrarehetra zany fanontaniana ao anatin'izay de hoe midika ve nefa zany fa di adala daholo na hoe tena tsy mahalala lalàna na hoe tsy mahay nininina ireo rehetra izay nanao antsoantso momba ny hoe tsy fahatomombanana momba ny fandikan-dalàna momba ny zavatra tsy ara-drariny sy tsy araka ny fahamarinana teto midika ve zany fa tsy marina daholo ny eo am-pelantanan'ireny ny profo samihafa nentin'ireo kandida ny kandida larina fahatelo ambin'ny folo ny kandida zay teo anivon'ny collectif na tsy niatrika le fifidianana aza dia nanana profo ihany ko manodidina an'ireo olona ny samihafa manerina ny Madagasikara ary nampitondraina ny kandida Siteny Randriana Soloniaiko zany diso daholo fe zany zay teo am-pelantanan'izy ireo ny resaka fandikan-dalàna nanterin'izy ireo tena afaka ilazana ve fa tsy manova nininina tokoa zany de zany fanontaniana rehetrarehetra zany no mipetraka de tsy de misy hoe fahagagana firy andrasana eny anivon'ny ACC mitena fanontaniana de hoe anao ahoana ny fahamarina toerany fitondram-panjakana terena hipetraka eo fanontaniana ray zay fa fanontaniana faharoa de hoe toy ny ahoana no heverina fa hifandaminatsika samy malagasy ka amiarenana ny fifampatokisana indray sy ny atao hoe fifanajana zany a amin'ny fiarahamonina politika eto amin'ny firenena valiteny mety mifanindandalana am'izay ny amin'ny hoe iazakazaka any amin'ny fampiasana ny atao hoe tafika ny mpitandro filaminana samihafa ametrahana fitonina sy filaminana amin'ny alalana fanerena sy famoretana ve akilan'izay rehetrarehetra zay mety ho tena hevitra atao any anatina tena hoe fanakanana ny fahalalahana manao hevitra samihafa misy moa namana milaza mihitsy ny amin'ny hoe de efa miomana fa ho avy reo anao lista dia voatoninao daholo ny anarina rehetrarehetra dia manahirana be ny zava-mitranga zany amin'ny ady hevitra isan-karazany am'izao fotoana zao fa zany nefa de tsy maintsy ametrahantsika foana satria isika zany ao anatin'ilay lojika mametraka momba ny hoe samy malagasy tompo-tanorazana daholo tsisy afaka hamafa mihitsy ny amin'ny hoe nisy kandida
raiky ambin'ny folo ny joro ny ado amin'ny fametrahana ny heverin'izy ireo fa rariny tsy fahamarinana eto amin'nyity firenena ity tsy afaka hiala eo amin'ny tantaran'izay fifidianana noterenana atao tamin'ny 9 novambra zay de tsisy afaka mihitsy tena hiteniny amin'ny hoe de tena diso daholo zany rehetrarehetra zany fa ny rahana mahita sy ny rahana malala de ilay raharaha politika zany a zay misy a am'izao fotoana izao sy ilay pratika politika izay mipetraka am'izao fotoana izao dia ny hoavin'ny firenena mihitsy zany no tsy maintsy hanohizatsika ny atao hoe famakafakana samihafa manoloana ny zava-misy am'izao fotoana izao ary indrindraindrindra ny fanampiana ny olom-pirenena zany andanjalanja zay le ambaratsika ombenombeny mety hoe eny am-pelantanany ny mpanao politika na ny manam-pahefana ny atao hoe ny fahefana rehetra ny fahefapampanjakana sy ny sisa fa ny hery famokarana izay ahafahana manova zavatra eto amin'ny firenena kosa ny hery fanovana izay tena ahafahana mampahomby le firenena kosa dia eny am-pelantanany ny vahoaka malagasy tahaka ny zava-misy amin'ny fireneny rehetra zany de verina fa tsy maintsy mitodika an'ireo vahoaka malagasy fontsika ao anatin'ny famakafakana izay atao ny mpanao gazety raha teo manana anjara sy didy manoloana ny fivoaran'ny tantara-pirenena manoloana ny fanoratana izany tantara-pirenena zany ny amin'ny hoe hoentina makaiza ilay izy dia miezakitsika zany miady fo manaina mametraka izay atao hoe fifampitondrana raha politika fotom-pisainana ara-politika mirona mandeha any amin'ny fanarahan-dalàna ny fifampianoana sy ny ambarako foana moa vao mbola nampiasaina eto anivon'ny angaretina ilay hoe fahafahana tena miaina malalaka nyzany demokrasia zany zay tsy maintsy mamaritra ny maro anisa sy ny vitsy anisa ary miezaka zany a manao ny fomba rehetra mba hanosehana ny fiarahamonina politika ny fiarahamonina toe-karena ny fiarahamonina ara-tsosialy tena tsy ala fa ifototra am'izay resaka atao hoe fahamarinana sy fanarahan-dalàna zay ane le ady hevitra hatrany ampanomboan'ny processus électoral zany tamitindray mandeha ty de ilay fanarahan-dalàna sy lay fahamarinana zay foana le ady hevitra nisy fialanenina maro samihafa foana nentina ary hatramin'omaly azy any teo anivon'ny collectif de candidat raiky ambin'ny folo zany na ny C11 de mbola tena niditra tao anatin'izay lojika ny fialanenina izay manazava sy miresaka amin'ny vahoaka malagasy zany a momba ny hoe toy ny ahoana sy toy ny ahoana ny zavatra nitranga tamin'iny fifidianana iny a dia tahaka ny ahoana ny lojika ny fifandrifiny ilay atao hoe fahamarina toerany ilay fitakiana zay natao hatrany am-boalohany ny ainga tamin'ny nateboka efatra tamin'izany fotoana zany mbola mitoetra hatramin'izao fotoana zao ny fitakina fifidianana madio ny fitakina ny fanarahan-dalàna ho amin'ireo candidat miatrika an'izany fifidianana izany ny rafim-panjakana izay hitatana izany dia mba rafim-panjakana tsy mitanila ara-dalàna ihany koa ny rafitra mikarakara ny fifidianana zay mahaleo tena na ny rafim-pitsarana zay tsy tokony hifampitsabaka na hotsabahan'ny mpanao politika de tokony aleo tena ihany koa de zay zany le fitakina de mbola mitombony zany rehefa nipotra ny pirofy nentiny teo anivon'ny candidat siteny randrena soloneko sy ny prositeny nanazavany amin'ny hoe zao ane le zava-nisy nandritran'le fitaom-pifidianany zao ane lay zavatra nitranga nandritra n'lay raha-pifidianany dia mbola ny alanenina zany ny teo anivon'ny collectif de candidat hatramin'ny omaly miezaka manazava zay le hoe na inona zany fifanenjanana eto amin'ny firenena de ilay ady ho amin'ny fampanjakana ny fahamarinana dia tsy maintsy apetraka ary tsy maintsy atao mazava tsara foana ary tsy maintsy hijoroana na toy ny ahoana ny fahasarotana zany satria be deabe zany ny olom-pirenena ary tsy manome tsiny mihitsy mitena moa sady ray mpianakaviana ny mpanao gazety no malagasy ihany ko de tena mahalala tsara ary tsy manome tsiny mihitsy an'ireo atao hoe karazana frustration karazana likiliky karazana alahelo miotrika any anaty any zany ho an'ny olom-pirenena maro manoloana ny heverina izy ireo hoe fa manino mandresy ve eto amin'ny firenetsika ny tsy fahamarinana mandresy eto amin'ny firenetsika ve zany resin'ny vola ve resin'ny fanambazana samihafa ve ny ara-panahy be deabe no manontany tahaka an'izany a resin'ny vola ve resin'ny vola ve ny fianonany feon'ny fieritreretana be deabe de miraviravy tanana de very repera de
be dehibe ny olom-pirenena tahaka an'izany eto amin'ny firenena ary na de ireo olom-pirenena aza izay ataontsika mihitsy hoe tena noho ny antony samihafa resaka fidiram-bola resaka fiarahamonina mety resaka politika resaka baba resaka anykoanina resaka survie de manohana n'lay atao hoe mety ho resaka voninahitra ihany koa mety ho resaka calcul samihafa amy resaka politika zay manohana an'lay processus électoral teo zany manohana an'le candidat zay ambaran'ny ACC androany zany fa lany fa nareo olona reo aza misehatra samihafa de any amparatiny any rehefa mba mitokatoka-monina rerina rehefa mba miresadresaka kely amin'ny namana azo antoka de samy tena milazany amin'ny hoe misy zavatra tsy araka ny fahamarinana sy ny sisa de miezaka maka herin-tenany amin'ny hoe la guerre comme la guerre la politique c'est de la politique amin'ny politika tsy maintsy rombany io tsy misy zavatra moramora zany de maka herin-tena am'zany fanaparatoka any mipetraka foana ny amin'ny hoe de misy resaka tsy fahamarinana nety zavatra te de misy zava-mitranga zay ahafahana manam-pirofony amin'ny hoe tena raharaha be any lay zava-misy iainana eto amin'ny tsirenena fa politika io e rehefa tsy aty ampelatanantsika io de ny ampelatanan'ny hafa de misy manao karazana raisonnement tahaka an'izany zany sady maka herin-tena no manambony moral no mampion-tena no miezaka manohana n'lay hoe fandresena azo ho andreo manohana ny candidat larana fahatelo zany am'izao fotoana zao de mipetraka foana anohaniny amin'ny hoe tena raharaha be izy ty de enitsika ny amin'ny hoe fisina tractation isan-karazany miainga maketsy avetsy makero mombany hoe hitarika dialogue ao arinan'izao de ezaka ampivondrina ao arinan'izao de anangana gouvernemanta ohatran'izao fa ny prime ministre aloha de zay ihany ny anao an'izao dia hoterena zany rehetrarehetra hiditra ao anatin'lay izy de mandrangaranga ihany ko etsakilan'izay hoe raty zay dia tahaka an'izao de tia nefa tratranay ny tahaka an'izao de am'izao fotoana zao reny amin'ny hoe de misy zavatra maro samihafa miainga manodidina ny candidat samihafa ny amin'ny hoe mba ahafahana manery azy ireo zany tsy hikofoka mafy de raharaha le izy fa zany rehetrarehetra zany moa ny resantsika de hoe fantatra resy eno ny akoako ny ilay atao hoe zavatra miredareda any anatin'ny olom-pirenena maro samihafa am'izao fotoana zao manoloana ny heverin'izy ireo fa tsy fahamarinana na tsy ara-dalàna misy eto amin'ilay firenena saingy dia manaraka ny raharaha-pirenena izy ireo ary miezaka mijery zany izay tena hoe lalaka ivoana ny hafa moa mametraka ny amin'ny hoe de zanahary sisa ve no atenaina sy ny sisa misy fomba maro samihafa fiteny ao anatin'izay fa indramiko lay fomba fitenena malagasy zay ny amin'ny hoe tena fisaka ny marina fisaka ny rary ny sary tadiavina saingy tsy midika akory zany fa tsy misy ilay marina fahamarinana tsy misy ilay hoe rarina zany fa de eto zany tsika rehetrarehetra samy miatrika ny raharaha sy ny fiarahamonina politika eto amin'ity firenetsika tya de ho hitatsika eo ny fivoaran'ny vaovao samihafa zany ao anatin'izay izahay moa de tsy maintsy miantso foana ho amin'ny firaisakiny miantso foana ho amin'ny fitandrona ny firaisam-pirenena zany mba tsy isin'ny fifandonana mba tsy isin'ny zavatra hanahirana eto amin'ity firenetsika ity zany dia miezaka foana mivoy an'izany afatra ho amin'ny fihavanana malagasy ho amin'ny fifampianony samy malagasy ho amin'ny fifanajanony samy malagasy ho amin'ny fampanarahan-dalàny ho amin'ny fampanajana ny rariny sy nintsiny ho amin'ny fampanajana sy ny atao hoe fampiarana ezaka atao mba hisian'ny fahamarinana eto amin'ity firenetsika ity fa de samy mahalalitsika menakaviny amin'ny hoe lavitra zany raha ny fivoarany raharaha politika sy ny fifampitondrana eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao fa ny raha zafa manatany Siratolo-Janahary efa eto Siratolo-Janahary de anazava amintsika zany no hoe toy ny ahoana ny endriky ny fandaharantsika amin'ity androany ity sy izay vaovao fanampiny samihafa hitany samy tratratratra ny embouteillage teo daholo moa zany hitondra famakafakany eo ihany koa ny mpanao gazety faniry razafa manatany zany ao anatin'izay rehetra omeko ny Siratolo-Janahary ny fitondranantsika ao anatin'izay pitsopitso ny samihafa zay zany amin'izao maraina zao miarabanao namana Siratolo-Janahary dia omenanao avy hatrany ny fandraisana fitenenana zany
hitondrantsika ny antsipiriany hoe inona daholo moa zany ny hoentintsika eto zany ao anatin'ny fanokevitra samihafa satria raha ny zava-nisy aloha zany dia nambarantsika teo ny hoe misy ny afatra mafonja ary nafahana ny taratra n'ilay hoendriky ny fifampitondrana ara-politika eto amin'ny firenena ny kabary sy ny fanazavana maro samihafa nentiny teo anivony collectif de candidat omaly namana mpanao gazety Siratolo Janary miarahaba zany ry maly eo malasa miarahaba ny zoky enikaza rakoto manatsoa fa ny razafy manantany ary fidy raha manandray bea ny namana mandrindra ny lafiny teknika rehetra ao ambadiky ny sary sy ny feo miarahaba antsika rehetra ihany koa izay miaraka aminay ato anatin'ny fandarana angaretona amin'izao maraina izao ny resaka teo moa de ny makasika ny hoe ahoana tokoa moa zany ny toy ny ty raha ty ny fampitam-baovao rehetra maro isan-karazany aloha de milaza fa tapaka ny lalana eny amin'ny manodidina ny fitsarana avy momba lalam-pandrenena satria amin'izao fotoana zao de misy ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana zay natao tamin'ny fahenina amby folon'ny volana novambra ataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana raha ny resaka nentin'ny collectif de candidat tamin'ny omaly izy ty moa mody mba hoe mifantany eto fa raha ny tena marina de ifaniry razafy manantany sy enikaja rakoto manantsoa no akaiky volany fenoarina teny tamin'iny omaly iny araky reny efa napitatsika teto tamin'ny tapany faharoany angareto na omaly tolakandro fa ny fantanina ny antsainy be sy ny maro am'izao de hoe manao ahoana izay lafi ny fitsarana zay to Madagasikara tarafina amina zavatra maro lafi ny fitsarana tsy hoe ny fitsarana ny fifidianana io ihany fa ny fitsarana amin'ny ankapobeny manao ahoana ny fahaleovan-tena ny fitsarana tena fitsarana mahaleo tena ve io angady matapakahatra tokoa ve sa piraitsokombakomba amin'ny fitantanana zay efa nisy teo aloha satria rahantsika malala hoe izany nametraka ny fitsarana io eo nisy ny fitakina maro isan-karazany sy ny fangatana maro isan-karazany ny fampahafantarana maro isan-karazany makasika ny tsy fanarahan-dalàna teto nisy eto amin'ny firenena fa nininy kipy ny fitsarana izay nisy ka io mo zay le resaka teto hoe ny azo mato tapaka de misy miandany amin'ny via de rahantsika malala fa olo-pirenena taka ny olo-pirenena ihany mandrafitra an'izany taka ny olo-pirenena rehetra ihany mandrafitra an'izany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izany olo-pirenena manakasina manana ny hasitsainy amin'ny fametrahana an'izany tany tandalana eto Madagasikara zany fa voaja ao anatin'izay ve ny zo fototry ny tsirairay tsy ny an'ireo mpitantana na ny an'ireo mpitondra eto amin'ny firenena fa isam-batan'olona mo ve voaja ny zo fototra raha nisy ny fangatana nataon'ny collectif de candidat makasika ny zay fanajana ny zo fototry ny tsirairay zay ny fahafahana maneho hevitra ny fahalalahana miteny de niteny Andriamatoa Rivo Rakotovao tao anatin'ny resaka nataony valaresaka nataony nalefatsika teto tamin'ny omaly maraina ny amin'ny hoe iza moa no nampiasa hery teto voalohany nisy fampiasa-kery teto rehefa naneho ny heviny ny collectif de candidat fa ao anatin'izany misy fanavahana ve ny fampiaran-dalàna eto amin'ny firenena ka hoe rehefa retsy atokony olona retsy de tsy maninona rehefa retsy atokony olona retsy de enjehana ao anatina vondrona na antokony olona am'izao ny fanagadrana ny fahefam-bahoaka tsy hany vahoaka intsony ny fahefana fa nareo olona nampindramina ny izany fahefana zany tamin'ny alalan'ny rafitra maro samihafa aza de manararoatra ny fisiny zay fahefana zay eny ampelantanany ary ny vahoaka am'izao no lasa tonga am'le hoe tompony mangatakatiny rahantsika malala fa na ny fisarahan'ny fahefana eto Madagasikara raha tsy voaja araky ny tokony ho izy na eo amin'ny mpanaramaso zany na eo amin'ny mpanatanteraka de nisy ny paika sy ny rindran-damina efa voakonikonina tany ananana tany de ampiarina fotsiny sisa rehefa nisy ny fitenenana nataony ny filohany anteny mera andoha olona tamin'izany fotoana Andriamatoa Hermanina de lazana fa olona daly io de ailika any amin'ny fanaratsiana ny filazana ny marina eto amin'ny firenena ka ireo tompon'ny fitantanana sy ny fitondrana am'izao no misoratena hoendry fa ny ankoatran'izay de adala avokoa de mijery sika hoe move hitataratra ao anatin'ny fampiaran-dalàna sy ny zavatra ataon'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana amin'ny tian'io itya ny fangararany fitantanana sy ny fandraisana ndraiky reto amin'ny firenena raha misy ny fitantanana ny fiainam-pirenena na amin'ny ara-dalàna na amin'ny ara-pitondrana
de tokony tsy rorosaina ny vahoaka fa ny rehetrarehetra am'izao de efa samy mahita hoe sarinady fotsiny io fa efa fantatra fa sarety makany anjoma efa terena fa tsy maintsy hoe ty tsy maintsy makaty ty zay ataonareo eo na hoaizy nareo na hoaiza na aninona nareo na aninona fa ty sarety makany anjoma any anjoma ny tanjona am'ty ka fombafomba fotsiny ihany le filazana hoe izahay de manao ny asanay izahay de miaro ny tombontsoa any vahoaka fa ny tanjona efa voafaritra mialohan'ny fifidianana tahaka ny anao fanadinana ny fanadinana ho atao fa ny valim-panadinana efa vita printy mialohan'ny fotoana de fombafomba sisa ilay lazana fa hoe amoaka amin'ny fomba ofisialy na vonjomaika na iainony fitarainana profon'izany moa ny zavatra nentin'ny prositeny tamin'ny maliny hoe zao angeny tsy fahatomombanana hitanay fa tsy nisy firaharahiana nataon'ny voamera-pirenena maleo tena misahana fifidianana asa ny olazain'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ny tiany hoe ty fa io mo ny olo-pirenena fa samy tsisy gaga daholo fa resaka fotsiny ka atao fa raha ny zavatra voafaritra mialohan'ny fotoana efa hita hoe efa milamindamina raha nahita ny fety nataon'ireo malagasy miasa any amin'ny maso ivova iny amin'ny fanaovana fety no ny fandresena kandida ray tsy tokony ho kandida aza io olona io raha mahita ny fikonokononana saadiny amin'ny fametrahana ny zany filoholany zany midika zany fa na ny aty vilany aza efa fantatry ny rehetra izao ny zavatra misy zavatra mitranga eo ny mpandobary de miaraka amin'n'ilay olona izay nametraka azy teo mazava loatra de raha tsika malala zao fa misy ny fitanilany fitsarana amin'ny fametrahana sy ny fampiarana izay tia nampiarana fa etsika raha mijery ny fanaraha-maso ny fampanarahana ny sy ny fampiarana ny lalam-pandrenana reto Madagasikara tohatry ny lasa anarana fotsiny sy lay fitsarana avy momba lalam-pandrenana fa ny any amin'ny izay tsy tokony ho kapaina ny ozongozonina ary ny any am'izay mahafinarinaritra ihany ny resahana de ny malagasy firy amin'ny malagasy valo am'roapolo tapitrisa moa no mahalala ny tsiprian'zany lalam-pandrenana zany ka nampahafantarina ny lalam-pandrenana fa ny fandarana angaretina angamba anisany mba nametraka misy an'izao ange voasoratra anaty lalam-pandrenana fa mahasorena sy mahasosotra ny hafa ny filazana an'zany ka mahatonga ny fanakiviana ny fandarana angaretina ok'izay tsisy tokony mbola ataonareo eo fa izay de mijoro tompoko amin'ny fampahafantarana ny malagasy ny asan'zany firenena zany ny lalàna zay misy eto am'ty Madagasikara ty na tsy ho izy manontolo azy fa zay everinay fa tandrify ny zava-misy sy ny hodidina ankehitriny resak'izay mahakasika ny andininy fahatelo amby folo zay ndresahanay ny malagasy ny hoe sika malagasy ange manam-pahalalana amin'ny tsy ambarambaratsika ny resaka teto izay mahakasika ny resaka fifidianana hoe ny fifidianana olona nge fividianana ho afa tsy fifidianana ny fividianana ny safidim-bahoaka nge ka elohan'ny lalàny nakaizany fampiarana ndreny efa hita miariary ny tsy fanarahan-dalàna maro isan-karazany amin'ny fividianana na tamin'ny alalan'ny tapakiry io na nafanerenan'ny olom-pirenena hiditra anatina antoko ao anatin'ny fotoana ny vaninandrom-pifidianana nentina teto zany ary ny resahana teto zany fa nanohitohina ny hafatsy iny na ny filazana ny marina de teo no ny teny hoe tsy any ianareo fanakorontanana saim-bahoaka tsy misy fanakorontanana nentina tao fandarana angaretona ary naverinay hatrany fa izay tsy miteny ny zavatra tsy misy sy tsy hita ary zany mahatonga ny manaporofo hatrany amin'ny alalan'ny feo na amin'ny alalan'ny sary ny zavatra izay lazaina sy tenenina eto mba hisorohana sy elana amin'ny famitahana ny vahoaka manana ny zo sy mendrika azo an'izany vaovao marim-pototra izany malagasy zany mahatonga any am'resaka an'izany eto tsy hoe zay tiany hoeno ihany no ampahenona azy satria zavatra efa nitraga tao anatin'ny efatra taona sy tapany zany inona ny tianareo eno inona ny tianareo hita de ampahitana anareo zany de ampahenona anareo zany de tsy ampahafantarina anareo hoe volanareo ihany no anajana anareo de tsy ampahafantarina anareo ihany koa hoe izahay ange ka manodikodina an'le volanareo tsy ampahafantarina ianareo hoe izahay mpiasa anareo reto ange ka mangalatra n'zao ato am'le arenanareo la nomenanay ho tantanana ny tombony tsoa izay tokony hogohan'ny malagasy rehetra ange ka izahay ihany no mihinana azy aty
zany ny zavatra misy zavatra mitangety amin'ny firenena de samy nangina daholo ny rehetra ary nandefitra ny rehetra manoloana ny tsy fanarahan-dalàna teto Madagasikara satria ny orona tao anatin'ny tsy fanarahan-dalàna ny fitantanana ny fifidianana ny folohan'ny repoblika tamin'ny taona 2024 satria olona tsy tokony hitantanana Madagasikara no nitantanana Madagasikara ka tsy mahagaga raha rehefa nanontaniana izy hoe fa maninona ny nafenonao zany de nivaly teny de tsotra be tsy nisy nanontany an'izany a zany hoe le aspy-tondrana mihitsy zany ny tsapan'ilay mpitantana hoe ianao de manana didy amanandraikitra hampafantatra ny vahoaka malagasy ny zavatra misy iainanao voalohany amin'ny mampitantana anao hoe za angely retsika efa tamin'ny 2024 no nizaka zom-pirenena frantsay fa tsy malagasy tsony e ka rehefa mifanaraka sy teny erana ny malagasy manaiky an'izay de tsy maninona fa tsy tokony fitahana ny vahoaka malagasy ary de mbola mitohatra am'izao ny famitahana ny vahoaka malagasy satria rehefa tsy miteny reo a de tonga amin'le teny hoe zay manaiky matotsy miteny fa na miteny azy de ampanginina ny vavany zany ny zavatra misy eto ny fandraisana ndraikitry ny olo-pirenena zay nanaovan'ny collectif de candidat antsoantso tamin'ny omaly tompona ndraikitra isika rehetra tsy misy afa miala amin'izao tsy fanjariana eto amin'ny firenena zao ary ny olona rehetra ny olo-pirenena rehetra no voaresaka fa tsy hoe hoaniny izay miombana amin'ny collectif de candidat ihany akory no voaresaka na hoe raha ohatra ka miverina ny asin'ny Madagasikara de le olona momba ny collectif de candidat ihany no tokony mendrika an'izany hoe fiverenakasina zany fa ny rehetra ny olo-pirenena rehetra de mendrika an'izany ary Madagasikara ray manontolo no mendrika an'izany eo moa ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy ny voka-pividianana izay nytenen'ny namafisy ny collectif de candidat tafiditra tao anatin'ny fangatahana tamin'ny omaly hoe foanana mangataka ny famoanana aniny fifidianana ny tanterahana amboletra iny a ny collectif de candidat rehefa nahita fa tena feno osoka sy feno loto a ny fanatanterahana azy de ny teny moa Andriamatoa azo andrena Narivelo ny tao anatin'ny lateny no omaly hoe io voka-pividianana ao avoakan'ny fitsarana avy momba ny lampandrenana io de sady tsy azo raisina no tsy mitombina inona no antony ny antony de any amin'ilay faka sy ilay fototra ilay fitsarana avy momba ny lampandrenana mihitsy no efa nisy tsy fahatokisana iza no mahatokony fitsarana avy momba ny lampandrenana amin'izao fotoana zao ho an'ireo tena mahafantatra ny tantara izay nalovantsika teto omaly faniry razafy manatany izay manavanana ny faniry mihitsy moa iny famerenana ny tantara iny sy ny tsipiriany miaraka amin'ny anaran'olona ny tantarany teto daholo na hatramin'ireo filohany zany fitsarana avy momba lalam-pandrenana efa nisan'izao ange teto e fa ohatrany tsy de mbola nampanina malagasy ety ohatrany mba nizotra araka ny tokony azy fa ny am'izao fotoana raha malala sy raha mahita fa efa mihoatra ny tokony ho izy ny tsy fanaran-dalana ka eto isika hitondra ny vaovao mahakasika an'izay ampafantatra ny malagasy ihany koa hoe izao ny zavatra mitranga sy miseho anatin'ny izany fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany am'izao fotoana raha mahita moa zany fa ny collectif de candidat de mametraka ho toy ny tsy misy an'iny fividiana iny ka rary ny sitsiny raha toa ka tsy tazana eny amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana amin'ity maraina ity zay ny resadresaka fanombohana moa mahakasika an'izay resaka hoe fitsarana zay ny fahaleovan-tena ny fitsarana ny fanajana ny zofotra ny tsy fanavahana manoloana ny lalàna eo ihany koa ny hoe mangarahara ve ny lafin'ny fitantanana sy ny lafin'ny fampiaran-dalàna eto Madagasikara ary tena tsy mitanila ve io fitsarana resahana io ary ny akony zay ho an'ny fiainam-pirenena inona no antony resahana an'izany atao anaty fandaranangaredina satria miainga amin'ny fanarahan-dalàna ny fandrosoana sy ny fampandrosoana ny firenena ary antoka isyny fampitokisana eo amin'ny malagasy sy ny mpitantana izay mieritreritra ny tantanana Madagasikara izany lalàna izany ka tsy sanatrin'izany ny sasany lambolambona anao kambana ny sasany ovokovoana ho afa-jaza tsy mety zany fa tokony ho zara mitovy ho amin'ny malagasy rehetra satria ny lalàna de natao amin'ny malagasy rehetra izay tsy malagasy angamba zany ny tokony ho akasisiny satria Madagasikara de any malagasy ary ny malagasy de tokony ho sarotiny amin'izany fiandranam-pirenena sy hasiny Madagasikara zany na manafaniry razafy manantany misaotra sy raba ny enikaja rakoto zany zay efa nokata raba ny zay efa tonga ao fa avelantsika aloha Zoky Arfidy hanao ny fisotroana kafe kely ambadika ao zany mba ahafahana
mandamina tsara motera hiatrika ny fandarana androany ity satria betsaka ny ambara mitodika avesa tsy mitodika any amin'ny ACC ny maso mpanara-baovao tsy de tena hoe misy zavatra mahagaga tsisy miracle tsisy surprise ho andrasana ary tsy misy hoe tena zavatra ho possible ho eritreretina ao anatin'ny impossible ao anatin'izany faneho-kevitra amin'ny famoahana didy avoakan'ny ACC andro amin'ny maraina izany am'izao tsika am'teny zao dia ao anatin'ny famoahana didy momba ny voka-pifidianana mihitsy ny eny Ambohida ary ny famakina ireo taratasy izay kirakira momba ny fifidianana no zotra ny lahadinika am'izao fotoana izao ary hiresaka ireo taratasy nady zany hoe ireo reketo maro samihafa zay napetraka ireo kandida na napetraka ireo ambaratongan'olona maro samihafa manana andraikitra zay nanao sy izy inona zany ACC zany tamin'ny alalan'ireo reketony zany fa rehefa nieno ny fionan'ny collectivité candidat 140 omaly teny Andohanimandry Sezateny rehefa nahita ihany koa zay faneho-kevitra maro samihafa zay nentin'ireo volonantoko politika na ray aman-dreny ara-drazana na société civile indrindra ihany koa avy amin'ireo mpahay lalàna avy amin'ny prositeny ka mandinika sy mieritreritra ny zava-misy ary fidira manandray-be sy nikajarakoto manatsoa ary Siratolo-Janahary de tsy maintsy miverina foana ny tantara sy ny tranga sy ny zava-misy era-tany amin'ny hoe nahoana ny vitan'ny olona mikaroka vahaolana fa nahoana ny tsy vitatsika teto Madagasikara no mikaroka vahaolana de izany rehetrarehetra izany zany no antony mahatonga atsika tsy maintsy mba mierina kely ihany ny tranga satria rehefa mandinika sy mahita n'le zava-misy eto Madagasikara ary fidira manandray-be sy enkatsa dia nahatsiaro ny tamin'ny taona 2024 satria isika de nanantanteraka fifidianana ny 2024 fa ny tany RDC Congo koa de nanantanteraka fifidianana tany amin'izy ireo tamin'ny taona 2024 de tsarotsika tsara tamin'izany fotoana zany fa raha nisy kandida zay anisany tena ny fanandrina rehefa niangaviana mihitsy tsy hirotsaka itsony i Joseph Kabila moa zanaky Laurent Désiré Kabila dia Joseph Kabila zay efa nitondra naharitraritra tao RDC Congo moa raha tantara de hoe io le Zaïre zay manana n'ilay renivohitra hoe Kinshasa zany tamin'ny fotoan'andro Mobutu Sese Seko taorinan'izay zany satria Tshisekedi rainy moa zany ny tena mpanohatra niaraka tamin'ny Laurent Désiré Kabila dia niova ny République de niova au RDC zany na République démocratique an'ny Congo lay firenena Zaïre teo aloha fantatry ny rehetra moa am'le fitafy léopard iny i Mobutu Sese Seko resahantsika zay rehefa misy fotoana zany fa nytiako tenena anatin'le adefitra de zao nisy fifidianana filoham-pirenena tany RDC tamin'ny fotoan'andro ry izy mirahalahy ary rehefa natao ny fifidianana tamin'izany fotoan'andro zany dia nahazo vato be indrindra i Martin Fayulu sy Etienne Félix Tshisekedi mialatsiny Etienne Tshisekedi manko rainy zany fa Félix Tshisekedi zany no nahazo vato be indrindra sy Martin Fayulu i Martin Fayulu dia azo lazaina hoe efa nanana andraikitra teo anivon'ny anteny meram-pirenena tany RDC ary Félix Tshisekedi zanaky Etienne Tshisekedi mpanohitra na vaivay tany amin'izany RDC zany dia anisan'ireo mpandimby nieritreretina zany nanao fifanarahana ara-politika tamin'ny Joseph Kabila dia izy zany no anisan'ny candidat notoanan'ny ekipan'ny Joseph Kabila fa ny zavatra nitranga tamin'izany fotoana andrany de zao ny CENI zany raha ohatra zay ny andrasana azy tany RDC zany na ny pirenena zay misahana ny fifidianana sy ny cour constitutionnelle tany Congo dia nampandany ny Félix Tshisekedi fa taty amin'ny fanisambato ny camp ny Martin Fayulu de nahita fa nandresy tamin'ny ampahambato 100% Martin Fayulu de savoritaka zany tany RDC hoe iza marina le vato navoaka ny CENI
sy ny ACC na le cour constitutionnel tany Congo ve RDC sa lay navoaka ny Martin Faholoa fa tena nanapitrotraka an'le adevitra tany de zao ny CNCO zay raha raisina ny CNCO zany de conférence épiscopale nationale ny Congo ohatrany FFKM aty amitsika zany no nilaza ihany koa fa mitarika amin'ny ampahambato betsaka ihany koa Martin Faholoa ary mahita nio 10% io zareo ny azy moa ny FFKM tsy misomasoma mihitsy zany raha zay ny resahana am'lizy aty amitsika moa zany FFKM lizy aty amitsika misy avany amin'ny église catholique romane ny aty amitsika misy ny FJKM misy ny anglicane misy ny luterane de ny fitambaran'ireo no mahatonga le FFKM zany fa CNCO zany zany hoe le conférence épiscopale nationale any Congo dia azo lazaina fa mitovitovy sata amin'io ihany fa tena matanjaka be mihitsy eo amin'ny fomba fanehoan-kevitra zany ary écouter enona be mihitsy ary mitondra an'le médiation ary tena anisany hoe raha vao reo CNCO reo no miteny any RDC de tonga de milamina daholo ny fandehan-javatra de nisy adevitra roa tany zany tamin'ny 2014 ny voamera-pirenena maleo tena fifidianana tany RDC sy ny cour constitutionnel tany RDC de nametraka fa hoe mandresy Félix Tshisekedi fa ny CNCO satsy zay niaraka ihany koa nahita rehefa nangatanany hoe alefaso aty ara le PV rehetrarehetra de nijerevana le PV de natao lay fanisambato de nahita tamin'izany fotoana zany fa mandresy nge Martin Faholoa fa inona ary ty ataonareo androm-panjakany ty tranganisy tany RDC zany de rehefa nandeha fisavoritahana politika tany ao anatin'ny tsy fanekenany le hoe fitariany Félix Tshisekedi tamin'ny ampahambato betsaka zany tamin'ny vokatra navoakany CENI sy ny ACC andrareo tany RDC dia nisy le fidinana andalambe ho an'ny andany sy ny akilany nanohatra an'le didy samihafa ary miantso an'le fandresena ho an'ny ekipa Martin Faholoa zay azo lazaina fa opposition efa nanomboka tany amin'ny fitatana inga Joseph Kabila fa niditra tsehatra mo i Paul Kagame filoham-pirenena Rwandais zany rehefa nahita ny zava-misy de nitondra proposition anankiroa Paul Kagame de ny proposition netiny Paul Kagame voalohany tao anatin'le adevitra de hoe recomptage des voix na hoe famerenana fanitsana ny sambato recomptage na voix zany famerenana fanitsana ny sambato ka ny raisina avokoa reo PV avy any Martin Faholoa reo PV avy any Félix Tshisekedi ny raisina ihany koa reo avy any amin'ny CENI tany toerana zay zany proposition voalohany zay narosiny Paul Kagame fa ny proposition faharoa narosiny Paul Kagame rehefa hitondra ny médiation izy tany RDC zay firenena mpifanolobody-ridrina amin'ny Rwanda ary tafiditra ao anatin'le hoe fampiaro ara-toekarena Rwanda sy RDC dia netiny tao anatin'izay le amin'ny hoe famerenana ny fifidianana mihitsy mba ahitana ny tena hoe izy ny tena mpandresy fa rehefa tena nandeha le médiation mafy be mihitsy ny fiazonana an'lay adevitra ho an'ny Tshisekedi Félix de hoe inona ny CENI sy ny ACC retsy raha teo nahita fa hoe reto ny vatro tonga teo an-tananay ka mamoaka mandresy any Félix Tshisekedi fa ato amin'ny Martin Faholoa koa de miteny amina hoe tena nanana olona soloteny zay tany amin'ny bureau de vote rehetra mety misy pourcentage kely ihany tsy nananany fa zao mahazo ny ampahambato betsaka Martin Faholoa fa rehefa nijerevana zany hoe inona ny afahana mikaroka fandaminana de ny efarany zany tsy maintsy nandresy lahatra tany andevony CNCO zany na ny conférence épiscopale tany nationale tany Congo zany ny médiation sy ny CENI sy ny ACC sur Félix Tshisekedi de nanaiky tsy fidiny satria tena hoe hipokany ny ady atrano ty fa nanaiky tsy fidiny taty amin'ny côté zany satria hoe io ny institution na de tsy marina raha tsy ara-dalàna raha zavatra avoakany izy ireo ary tsy nanaiky nanaovana recomptage na voix sy amerenana ny fifidianana ihany koa CENI sy ny ACC zay taty amin'ny ekipany Joseph Kabila dia efa nanomboka nampiatra an'ireo mpitandro filaminana hiaro an'izay voaka-pifidianana zay
finalement moa zany na ny efarany Martin Faholo mihitsy no niantsa le OKR. Nisy négociation politique samihafa niantso mipomba azy izy ilamina fa de zao andeha anatina démarche pacifique mba hafahana mandresy ny ekipa ny Tshisekedi any amin'ny ambaratonga mpifidianana rehetra ho porofona. Fa izy no nahazo ampahambaty be indrindra. Na de nanahirana ny CNCOR zany hoe nahazo an'izay position zay rehefa nandresy lahatra lavitra sy ela azy ny filoha Rwandais Paul Kagame. Ndry misy famatorany ihany zany eo amin'ny fomba fiasa sy fomba fifandraisana zany teo amin'ny Kagame sy Tshisekedi sy Martin Faholo. Ny fomba fanaovana politique zany raha tsaroantsika tsara le faneho-kevitra débat natao mpanao gazety tam'ilay NW iny de hoe ny politique des jeux. De nanaiky zany Martin Faholo tao anatin'le adevitra fa tete fotsiny tsika hoe rehefa misy zavatra goavambe ohatr'ireny raha tsy le concerné mihitsy tsy manaiky tsy mivany adevitra. De anisany ao anatiny zany médiation nentin'ny Paul Kagame zany le hoe récomptage de voix sy ny famerenana ny fifidianana mihitsy. Azo atao zany mieritreritra ary tsy heliko tsy loza tsy fotana mafaty zany. Tsy manohitohana amin'ny fiandriana amin'ny firenena zany, tsy manakorotana firenena zany raha ohatra ka misy ny teniny amin'ny hoe disqualifié ty larina fahatelo ty, annulé ny vatony ty ary annulé scrutin. Zavatra misy ary pitrangeran-tany zany. Ao anatiny na adevitra zany. Ao anatiny zay fangatahana rehefa mahita tsy fanjarin-javatra ary indrindra ny azo ekena de zao rehefa mandeha fifidianana mety manodidina ny 5-10% ny anomalie acceptable ozy ny fitenena amin'ny bandy zany. Fa raha vao mihoatra lavitra am'izay plus de 25-30-35% ny anomalie, zao moa tsy fantatsika hoe firy ny anomalie am'izao 4% akoatra ny taux de participation faible de faible ambany de ambany. De incrédibilité an'le élection nanomboka teo an'le mpikarakara azy sy ny résultat mivoaka eo zay tsy ananany le filovavaolany eo légitimité no olana. De rariny sitsy ny raha miverina mihitsy ny amin'ny hoe farafahakeliny adevitra ifanekena rehefa tsy hofoanana ny vaton'le candidat na tsy ho disqualifieny izy de tsy maintsy averina ny fifidianana ahitana marina. Satria efa nampanaimy be sy mariny amin'ny hoe fifidianana maloto io fifidianana io. Fifidianana tsy azo ekena. Ny disqualification koa mbola adevitra lala zany. Ny amin'ny alalan'ireo tsy fanarahan-dalana marobe nataon'le candidat larina fahatelo ary nyresahany pahalalana ny prositeny zany omaly teny Andohamandrisesa. Akoatrin'le hoe invalidation samy hafa daholo manko zany teneniko zany. Raha miresaka disqualification de le olona efa mirotsaka zany, fa raha miresaka invalidation de le mbola totataratasiny le olona tokony tsarainy ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana zany zay tsy tokony ho validé. Zany no antony zao zavatra rehetra mitrangy eto zao. Ka ahoana nanaovana balle kabosy eo anatrehany ny alahelo, eo anatrehany ny fahasorenana, eo anatrehany fitarenana maro samihafa rehefa namoaka sary tetsika ary fidiramana andray be ny amin'ny hoe de mahafaly an'reto olo reto ve zay tena manidy trano tanteraka mieritreritra mikesikesoka ao anaty trano misolity menaka mihitsy feno ny vava feno ny posy tsy ombontsony le palitao efa tena manoatra an'izany ny atoka sy ny kibo rehetrarehetra satria misonanika fahefana efa mieritreritra fe eny an-tanana amin'ny fandehan-javatra rehetrarehetra de tsy mamotra antsony ao ivelan'ny trano any nefa misy miteny voainareo fa misy zavatra tsy mety ao anatin'ny trano io fa sao de ho sahirana eo nareo. Ao ohatra ivelan'ny trano misy mandondona, ao ivelan'ny trano misy vonjeo hoe sokafanareo ao anatin'io trano io mbadinikely fa misy lafin-javatra ohatran'izao, misy olona maro be mitangorona ao fa ozy le ao anatin'ny trano mbay écoute ça le bois de Mondo nalaza manky ny cause ny zoko viary fidiny de anaovana kopakopa tanana ao amin'ny bandy akama gentim fa nisy fiarahana nafinaritra zay ihany ry Ranjala ry Vonjy be ry Claudio sy ry Fanny Rakotosan satria ry zalahy manko anisan'ny nakafia le écoute ça le bois de Mondo.
de zay nataon'le olona ao anaty trano ary fidiramanandray be tsisy raharahinay an'izany efa mifampikesikesika ao izy menakavy fa mahampahana eo izy menakavy fa mipianao izy menakavy efa mifanao bisobiso minomino efa mifampiketriketrika zao zany nanaovana an'ity zao nanaovana an'ity aza mihaino zay olona any ambadika any mihitsiny ka na miteny manao fanamariana le olona ao mitingilana any antolany e mitritrany le valavarany e ohatra ny mahita setroka mijolovojolovotra zay e voainareo io trano io amboary io fa tsy milamy io to zotro zareo zahay zao ny ato zahay daholo no mifampibaiko zahay daholo ny tompony salegy ato aleo zay anao zay tianay atao aloha fa nareo any ivelany any safidinay nanokatra trano vao manokatra trano zay andamina zay azo alamina zay le zava-misy am'izao fotoana zao ka raha nitondra sary a zany raha nitondra ohatra zany ny zava-misy de ositsika hoe tsy eloka sy fotanao mahafaty mihitsy ny filazana sy ny proposition hoe ataovy re olona ny confrontation ataovy re olona ny famerenana ny fifidianana ataovy re olona ny annulation ny scrutin iny satria zavatra pitrangeran-tany zany fa savolaina zany rehefa tafapetraka teo Félix Tshisekedi savolaina ary na Félix Tshisekedi aza ny eritreritra fa azo an'ilay milliard de dollars zay fanampiana azo avany baheura de sahirana ihany ratsy après covid fa zany aza mbola misy tranche mbola tsy taikitaikement akoatrin'le hoe nisy tension politique mazana be tatyany ekipa ny Faylo sy ny ekipa ny Kabila de zara fa tafapetraka ka mandeha le fifidianana am'izao fotoana zao de mijoro ny CNC de vaky alefaso kely izy fa lovakitsika vetivety kely fotsiny satria ho avy manko ny fifidianana ny RDC mafy be ny rotaka ny RDC am'izao fotoana zao teo aloha teo moa zany de nanovoka mpifidianana fa taty amitsika angamba nisy an'izany hoe résultat affiché zany lazan'izany lalana eto amitsika na de zany arany ny ambara hoe tokony ho affichena zany ke nitady avy le collectif ihany ko hoe mifahadiova ny fifidianana mba affichena ny amin'ny birao fandatsaham-bato eny amin'ny trampokotany trampokon'olona ny voka-pifidianana de miteny CNC hoan'ny olona hoe aza miala any birao fandatsaham-bato ianareo ry vahoaka raha tsy affichena ny résultat fa ty amitsika zao raha ohatra ka hoe misy olona miteny ohatran'izany de ampangaino marary saina ampangaino mpanakorotana ampangaina ohatran'ny hoe miantso anina désobéissance ny vahoaka izay irodorody eny amin'ny birao fandatsaham-bato ohatran'izany manko le fomba fanaovana lecture indraindray ho an'ny sasany eto Madagasikara ka raha mitondra an'ireny ohatra reny tsika ary fidiramanandray be nikajarako-tomanantsoa de mba hiteniny aminy hoe ny demokrasia ny olona tohatry ny demokrasia européanna mba mandende sy metimety tsara ihany fa ny demokrasia atsika demokrasia tsy ahitana modèle mihitsy hoe demokrasia na modèle taiza moa ty mba ny anaratsika ty fa mpiarandalana taiza moa ty mba ny anaratsika ty fa ohatra ny sady tsy mahita demokrasia tsika ny tsy mahita liberté tsika ary tsy mahita justice ho an'izao situation misy rehetra izao iary fiditsy inikatsa misaotranao zoko faniry tao anatin'izay famakafaka an'izay ny zava-mitranga moa zany eto amin'ny firenena de ahafahantsika miresaka ry izy miralany aminy hoe de tena beasa be tsika mpanao gazety amin'ny fifampitaizana amin'ny maha-olo-pirenena vanina sy ny amin'ny atao hoe tena fitarihana mihitsy ny adevitra tena iroso any amin'ny hoe tena fampandrosoana an'le firenena mifototra amin'ny ara-dalàna sy ny fahamarinana tena beasa be ireo olo-pirenena rehetra izay mahatsapany amin'ny hoe tena mila mametraka n'izany fanarahan-dalàna zany ho fomba mampanao tsika eto Madagasikara amin'ny atana tohatra sy ny ambara tonga rehetra mila mametraka n'izany atao hoe fahamarinana zany amin'ny fitantanany raharaham-panjakana tsika eto Madagasikara de nandray ohatra momba ny zava-mitranga tany Congo PDB ny ohatra ny azo raisana moa zany manodidina an'izany raha iresaka tsika ary an'ireo pays nordique tahaka ny Norvège Danemark sy ny sisa any amin'ny tapany avaratra Eropa sy ny manodidina rehetra iny ny tsy hoe tsy ambarately fa ny fahombiazana hitan'ireny fireneny reny de tsy maintsy mifototra foana amin'ny hoe resaka fahatongavan-tsaina ny olo-pirenena ilay niveau na ny tapahatakarana sy ilay fahasarotam-piaro amin'ny firenena raha mbola ho any azy tsika
de mbola ohatran'izany ihany ko mifoditry ny fampandrosoana sy ny fiovany raha ho any Japon tsika zany naiza ireo firenena zay fa tena any anatiny atao hoe fienitra am'izao fotoan'izao lafiny fandrosoana de ny olom-pirenena daholo ny mahatonga an'izany ilay olom-pirenena de tena biasa be tsika amin'ny fifampitaizana olo-pirenena vana biasa be tsika amin'ny ady sy tolona atao amin'ny fanomezakasina ny fanabeazana sy ny fifampitondrana ao anatin'ny fanarahan-dalàna sy ny fahamarinana eto amin'ny firenena miarabanao zoko be Arfidy Ramanandray be de zatsy izy miarabanao namana inikajy Rakotomanatso miaraba ny Faniry miaraba ny Isi miarabantsika menakavy aloha voalohany indrindra tsatsan'ity volana Desambra ity rehefa Desambra zay no miainga de efa hoe hifarina indray ny diska zany amin'ity taona ity efa zavatra hafa indray no alehan'ny saina sy eritreretin'ny rehetra fa de izao mialohan'ny eritreretana ny Père Noël mialohan'ny eritreretana ny famaranana ny taona sy ny fandraisana ny taona vaovao de aloha lohatrehana le retsy ny anio aloha etrehana ny androany aloha resahana ny zava-misy ao anatiny ty firenetsika ity misy dikan'izany fa alohan'ny resahana zany rehetrarehetra zany de kokoa ny bandakama jeune team ry Vonjy ry Faniry ry maromaro moa zany ry Rahery niaraka Omaly i Claudio teny amin'iny faritra Isoraka iny mana-pirofo ny toe-javatra tahaka an'ireny Faniry sy Enikajy fa misy olona manana souci ny amin'ity firenetsika ity eto Madagasikara misy olona mieritreritra ny hoaviny zany Madagasikara izany eto Madagasikara misy tanora manara-maso akaiky ny toe-jaram-pirenena eto amin'ity Madagasikara ity satria tao anatin'ny orambe otsaky ny orana tanteraka Omaly ny tena naisy niaraka tamin'ny reto jeune team ireto fa tsy nahasaraka ny fiaraha-miresaka tsy nahasaraka ny fiaraha-midinika ny ketsiketsika ny kondo ny omezany rehetra angamba ny eritreretin'ny olona hoe voninkazo adaladala angamba hoe naninona mbola miketsiky rehetra maninona mbola miadevitsy rety nefa mivokatra efa vita ny tableau efa nofafana ary ny soratra efa miakatra zany midika Enikajy sy Faniry ary sy fa tsy araky ny eritreretanazy tanora malagasy ka de hoe efa very ty firenena ty voilà zay indrindra le izy Enikajy mezanareo moa le tena zany de mezanareo ny tena rehefa miteny an'le hoe écoute ça les bois de monde tout Christian ouais le Christian Tabera zany ny tena niaraka tamintsika teny ihany koa zay mana-pirofo fa afaka miaraka ny maro lafy rehefa ohatra ka fijerena sy ny diaspora samihafa ihany ny firenena ry sokoleba leba tsy adino zany atrany ivelany ihany atrany ivelany ihany ary anisany mba tena hoe manao antolo atsony hoe tsy paipaiky tony mba entina anampina mipandekama hito amin'ity ankaredina ity satria tsy moramora ary tsy vitan'ny trangalela na koa hoe taka ny fivavahana ka hoe de irotsaka anao be sy ray maso valy eo ny tena fa de tena ady miatra manaina ary ady maharitra no ady atrihana eto amin'ity ankaredina ity zay le izy risy telony traminy fa de izao teno ny tenako teo hoe miezana ny tenako rehefa ny teny an'le hoe écoute ça le bois de monde tout raha atao traduction libre zany adika tsotsotra zany traduction zany moa izy namako Enikajy sady mipimaso ihany traductationnement moa izy mipandekama de hoe enoy zany ry azo damoska fa de mitohaka amin'ny tenany am'izao fotoana
risy telo mitsama ny nametsahatsika zay terme izay ny classifietsika nanondrotsika nio fitondram-pajakana io eno zany ry azo damosiko satria tsy nisy zavatra ka nampidirina tao anatiny io fitondram-pajakana io ka tsy ondraisiny tsy nisy zavatra no tenenina tamin'io fitondram-pajakana io ka no enony tsy nisy zavatra nampahafantarina an'io fitondram-pajakana io ka no jereny tsy nisy zany tsy nisy zany nampiseho teo ny tany RDC Congo aloha aloha tonga de tsorona amitsika menakava zany RDC Congo zany a tsy any Europe zany tsy any Amerika zany aty Afrika zany ary eto rehefa mampalahelo mihitsy namana endrika aza rehefa mieritseritra ny tena eo raha misy ny olona miparady mizesta teknika fa mpivavaka de tafiditra voalohany malagasy ary indrindrindrindro ny mpitondra eto Madagasikara raha misy mpitondra miresaka matetika an'izany ataontsika hoe tena soratra masina izany teny mpitondra eto Madagasikara ary natao devise mihitsy ny io ny fitiavana ny lehibe indrindra ao anaty Korinthiana io izy telo nitsamy fa ankehitriny de zavatra anankitelo no mitoetra ny finoana ny fanantenana ary ny fitiavana fa amin'izy telo reo de ny fitiavana ny lehibe indrindra fa aiza ho aiza no nipetsahany zay fitiavana izay teto am'ty firene tiky ty tao anatin'izay dimy taona zay fa vo ny atomboka ity fitondram-pajakana ity dimy taona lasa zay mifarana sosoa izy ankehitsiny ary anomboka ndray fa tsy tataratra tao anatin'izany le antsoina hoe fitiavana fa fitiavana ve no ny daroana sy ny lakonany mbola rajonary nampidirana azy amponja fa fitiavana ve no nampidirana any Berija tany amponja rehefa naneo hevitra izy fa fitiavana ve no nahafaty any Nidoni raha tokany takiny ny zo nyreo olona amin'ny resaka tany teto Madagasikara ny tenany fa fitiavana ve no nampidirana ponja ary mbola nitazomana ponja zany ataontsika hoe Roli Mercia zany na de marary sy malemany aponja ve izy fa fitiavana ve no nampidirana ponja any lola Rasomaro ary na de hita raha fefa torana teny amin'ny fitsarana de mbola hidinany ponja amitsika amin'ny teny zao zay vely antsoina hoe fitiavana fa fitiavana ve nandratrana ny filohan'ny ARB azy Robel raha naneo hevitra ny tenany ary mbola nandatsany ny filoham-pirenena azy ray sy nanarabiana azy avy eo fa fitiavana ve tsy noenona ireo malagasy nananjo nitaky ny zony teny amin'ny arabe ka nytarofana bomba lacrymogène nefa inona no nentina natao teny filamatra teto am'le firenena fitiavana vokany vita iny a ny dimy taona n'lay fitondram-panjakana ny prôné sy ny tanisa fitiavana de namoka am'izay ny firenena mikambana fa niakatra indray ny laharany Madagasikara amin'ny firenena mahantra sy tsy ampy sakafo indrindra maneran-tany nona indrindra maneran-tany nona attention eto zany tsy fahantrana ny resahana fahantrana mety resaka azo ekena hoe habitation zany hoe mety le trano tsy de zarizary loatra mety ny
lavapiringiny tsy misy mety ny lalina makao amin'ny trano no ratsy sirosisy fa ity ilay fototra maha olona ny olona dely sakafo zany fa 420 nona indrindra ny vahoaka malagasy amin'ny firenena 520 izay zany na inona tenenina na inona tenenina raha miteny ao anatin'ny teny soratra masina hoe raha misy manana lamba anakoroa de aoka nyolotsany lambany anakiray ho an'ny hafa raha misy manana vary roa kapoka aloha amin'ny ray kapoka ho an'ny hafa raha misy manana fa eto Madagasikara misy olona manana tsanona milliard 22 milliards misy olona manana fiara manidina anakiroa anankitelo ny olona anakiray fa ny malagasy 100 nona tsy ampy sakafo izay izay fotsiny fe fantanina mipetsaka ary za mametsaka zany anareo amin'ny ACC ao androany nareo ao mbola iveriny ty fandarany ty de za mametsaka an'izany amitsika menakavy fantanina mipetsaka aminareo reo izay malagasy nona izay ve izay 900 ny voaka malagasy nona izay ve no nahatonga an'io filoham-pirenena lan'io zay fantanina mipetsaka izay malagasy nona indrindra maneran-tany zay ve no nahatonga ny filoha Andry Rajoelina lano président ny république indray tsy asitsika cause bobaka be io na kafara lava tsy asitsika resaka hoe teknika bobaka be io fa izay ve zany nidikany hoe nona le vahoaka rehefa avy ny tantanana Andriamatoa Andry Rajoelina atao anatin'ny 5 taona 5 taona ny tantanana Andry Rajoelina égal anoanana tanteraky ny vahoaka malagasy tena napakevitra ve ny vahoaka malagasy tao anatin'izany fa hoe andao averina hovidiny izy fa milay be noho ntsika menakavy ary raha voky ny vahoaka malagasy inona no nitranga raha vokavoka izay le izy io nge le fantanina mipetsaka le retsy misy zavatra tsy lozika misy zavatra ilozika ao anatin'ny firenena malagasy ty za moa le retsy mime any de mandepy eo ny namana faniry raha manantany de inona zavatsy nalefany teo tany RDC toteny ary masy teny ny fefikaemantsy zareo nefa le vahoaka any sy le mpitondrany tsy malaza ho mpivavaka be ohatsy aty Madagasikara zay nge loha de fa tsy lozika io lozika zany lay mpitondranty zareo any tsy mitanisa fivavahana sy mitanisa an'Andriamanitra ohatra ny mpitondra eto Madagasikara amitsika miteny zao fa matahotra an'Andriamanitra reo izay représenteny retsy mpitondra fivavahana iretsy zay le zava-misy na maninikazy rakoto manatso fa le eto Madagasikara le mpitondra eto Madagasikara de manazava ary miteny fa nanananay an'io numéro 3 io de noho ny ray zanaka fanamasina fa rehefa mba tenenina hoe ohatrany de tena tsy mitovy amin'ny anay le anana voaka ny seni andao hampitahaina non n'est pas de ho azo sainareo retseretina ve hoe misy fivahoaka malagasy amanaliny amanetsiny amanapitsisa tany hoany zay tonga de nosaronana fotsiny ny safidiny ka raha ohatra ka mbola tsy nivaly akory ary tsy mbola vita ilay nangatahana de ilay ntsona hoe confrontation de hoe koutsa le bois de monto avoay ny vokatra rapidos avoay rapida be vokatra de mandalo ako me
za de vozako hoe reto olona reto efa tsy menatr'olona izy menakavy nanao an'le fifidianana de izy menakavy ihany décret fa midéclaré fa lany ry zareo a de izy menakavy ihany mamoaka vokatra ao anatin'ny ACC ao a de ilaza ry zareo fa lany a de izao iny lalana eo amboida itsofoka any amin'ny ACC iny amitsika am'teny zao nandalo teo ny tenako de misy enrytonolay ataotsika hoe tafika malagasy a miaraka am'le ina tolole rectangle be le vy be le fiarovana amin'ny vato sy mibala sy ny sisa ireny a nefa ny olona tsisy mieritreritra akory ny hoe aninona an'io ny olona tsy mieritreritra akory hoe misy voka-pifidianana mivoaka ao mbola tsy nandeha fifidianana io a de malagasy sensé rehetrarehetra fa mbo manatsaina kely blitina kely de fa samy nahatsapadolo fa olona amin'ny premier tour ry zareo satria nahoana satria nambaratsika teo hoe no nandrindra maneran-tany ny voaka malagasy odray mo tsy mety zany inona zany famakafakana ataoko zany zay le eritseritsy le olona zany na manenikazana kofanatsoa samyna lala ny rehetsarehetra fa alabato ny nisy teto samyna lala ny rehetsarehetra fa nisy ny olona vidina teto samyna lala ny rehetsarehetra fa ny fitondram-panjakana iray mantolo nampandany an'le kandidala arina fahatelo de samyna lala ny rehetsarehetra fa tsy maintsy avoaka ny seni satria namena baiko an'izany ny seni ampiakarina mivoka ny isan'ny mpifidy a de ampiakarina ny vaton'ny kandidalarina fahatelo a ty tanterako zany ka misy olona mianidina dalambe kory teo nga nisy olona tezitra teo fa tsara fotsiny mampafantatra aminareo menakavy fa fahalaninareo tsy hitondra ninina ho an'le voaka malagasy avoakavoka-pifidianana zao fa aa ohatrany hoe lasa mo ny ririnina de ny iny ty lasa iny volana novembre de bon ay décembre ndray zany zao tsisy cause tsisy kafara tsisy nininina za le rehetra elany nahitako fitondram-panjakana tsy malala menatsy fa tsy nisy ohatrany teto Madagasikara ty de ho avy ny vahiny avy any ivelany atsony eto hiatsika ny investiture de ao anatin'ny investiture de ikabarindray le président de république de ao anatin'le kabarindray de andindray fampanantenana bobaka be araka zay tratra de adiny tanteraka fa le mpanantenana natao tamin'ny 5 taona lasa ary mbola tsy nisy tanteraka na kely varavety arany de isany ve no eritseretina fa hitondrana nyty firenena idindray ao anatin'ny 5 taona de fanontaniana mipetsaka tonga ndray amin'ny tanjony iriny lay mpitondra fanjakana sy mimpanarady azy inona ny zavatra mety hitsanga inona ny zavatra azon'ny vahoaka malagasy andrasana amin'ny fitondram-panjakana io satria raha ny zava-misy hitatsika raha ny zavatra fantatra eto amin'ilay firenena dia tsy niova vao miany anantra ny vahoaka malagasy vao ny amora ny fidianana ny vahoaka malagasy vao miamiena ny vondrany ny vokatra aondrana anivelany vao miapotika ny lalana eraky Madagasikara vao miamanjaka ny tsy fandripalemana ao amin'ny eto Madagasikara zany rehetra izany de tao anatin'ilay 5 taona nitondran'ny fitondram-panjakana Anjina Rajoelina anao investiture vaovao-dray a ry zareo a ny azo irarina angamba de hoe ndeza tsisy ya zoky be ary fidiramana andray be zay a mahafinaritra foana moa no miainao ny zoky ao anatin'ilay réalisme ao anatin'ilay firesana ny zava-misy araka izay isehony sy ny kisarisary teny samihafa marobe ny famakafakana miandry atsika manomboka amin'ny herinandro iny atao anatin'ny fandarana angaredona satria zany rehefa tahaka an'izao ny zava-mitranga eto amin'ny firenena dia anjaratsika ny miezaka zany mitarika ny rehetra ny anatin'ny ataontsika hoe fanaovana ny bilan izay mifanaraka amin'ny zava-mitranga rehetra dia tsy maintsy hitondrantsika sary afeo profo samihafa iresahana an'ireo zavatra niseho satria zay nahatonga ny
mpandinika ny fiainam-pirenena samihafa manontany amin'ny hoe nanao ahoana ny zavantranga tao anatin'ilay mandat anankiray zay tapitra amin'ny 7 janoary ho avy zao zany zany hoe am'izao fotoana zao nanontaniana ve na hoe ny rendre compte moa zany ny fiteny azy hoe nanontaniana ve mitondra fanazavana ve momba an'ireo teboka samihafa nitranga sy ireo zavaniseho tao anatin'izany ny mpitondra fanjakana iny zany a famakafakana tsy maintsy atao ary tsy maintsy resahana satria ozytsika hoe mipetraka eo amin'ny tantarany Madagasikara mihitsy ny mandat ny filoham-pirenena rehetra mifandimy teto de rehefa mandeha ny fotoana mandeha ny vanim-potoana de tsy maintsy resahana zao ny abo zao ny iba tam'izany de tahaka an'izao ny fiarahamonina politika de tahaka an'izao ny zavatra nitranga tam'izany zany hoe anjaratsika zany no miresaka mahitsy an'izany zavatra izany de ny ora-pitso sy raha afaka pitso ihany ko tsy maintsy hojerentsika eo mitodika any amin'ny collectif des candidats zany zao ny olo-pirenena de hoe inona ary ny toyiny de ahoana de mitodika any amin'ny Andriamatoa Rajoelina zay apetraky ny ACC ho filoham-pirenena tamin'iny fifidianana iny zany ny mpanara-baovao ihany koa de hoe de ahoana de any amin'ny resaka lalàna misy ady hevitra samihafa inona daholo ireo antécédent zany ireo précédent zany hoe ireo zavatra efa nitranga lasa hipetraka ho jurisprudence eto amin'ny firenena am'izao fotoana zao ny fafahana mirotsaka fidina ho filoham-pirenena ny resaka didy amandalàna ny pratika politika lasa aki zany lasa efa mipetraka eto amintsika de ahoana no fivoarana zany hiteraka inona ho an'ny firenena zany inona no hitranga raha pitso sy raha afaka pitso amin'ny resaka toe-karena inona no hitranga raha pitso sy raha afaka pitso amin'ny resaka politika inona no hitranga raha pitso sy raha afaka pitso amin'ny atao hoe hoavy le soatoavina mahamalagasy atsika zany rehetrarehetra zany re olona dia adisanina tena ataotsika hoe sujet goavana be zany miandry atsika zany fa dia samba volombelon'ny tantara daholo moa zany tsika rehetrarehetra ao anatin'izay ny nambarany ny teo anivony ny prositeny maly ary ny lahateny samihafa ny ainga teny andohan'ny mandroseza zany no arahantsika zao zany a satria de apetrakytsika mihitsy hoe nisy an'reto malagasy reto misy malagasy zany sy mpanao politika ny fidy dia nametraka olona ary miaraka amin'ny androm-panjakana samihafa nametraka olona tamin'ny fifidianana ny karakarain'iny ho mpitondra ny firenena fa nisy malagasy ihany koa izay niroso tany amin'ny fifidianana niroso tany amin'ny fitakinany fanadiovana ny fifidianana ny amin'ny fiatreretan'izy ireo fa hoe tahaka an'izao ihany koa ny asoany Madagasikara samy malagasy daholo ireo de mandeha ny any amin'ny ACC am'izao fotoana zao a de apatsy hevitsika ho resahantsika eto ireo lahateny samihafa nisongadina teny Andohanimandroseza Omaly manoloana ny fijerin'izy ireo ny raha-pirenena mba hipetraka ihany koa zany fa nisy ny fialahanenina samihafa natao teto amin'ity firenena ity nisy ny ezaka hijoroana hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana teto amin'ity firenena ity a dia ho hiteo ny fivoaran'ny vaovao politika samihafa maromaro reto lahateny rahantsika mitoy reto a mety ho asiantsika famakafakana eny tsefatsefany eny a candidat citeny randrena solonyaiko sy ireo mpisolo vava samihafa ireo mpahay lalàna samihafa zany a zay nahita ny tsy fahatombanana na isy solombavam-bahoaka nandray fitenenana nisy filohana toky politika ny mpitondra teniny ireo candidat ihany koa izay namaritra ny fahitan'izy ireo ny hoe makaiza de mitodika aiza ny lalakombana hitondran'izy ireo a zay atao hoe fiainana politika eto amin'ny firenena zay zany a aoriana zao de ho arahantsika ireo rehetrarehetra ireo venenatsika hoenony reo rehetrarehetra ireo a dia hoarindratsika io ihany ko ny famakafakana zay le nambara teo hoe tena ny zava-misy eto amin'ny firenena dia mametraka mihitsy ny amin'ny hoe be de be zany a ny fanarenana mila atao be de be ny adysytolona ho amin'ny fanarenana amin'ny lafiny maro samihafa resaka toe-tsaina raisiko le fanotaneny zoky arofidy teo hoe ilay anoana n'ilay vahoaka malagasy ve no nahatonga n'ilay raharaha politika ho tahaka an'izao satria dia pyramide de Maslon ty tsika atongavana am'izany rehefa naona de tsy mbola tonga ny midingany hoe mandinika ny raharaha hafa akoatran'ny zay avelona ho amin'ny anio ihany de mety ho zay ve raha ohatra tokoa moa ka nandroso ny vahoaka malagasy ka ny tsara ny fahari-piainana raha ohatra ka efa niala tam'izay dingan'izay izy zay tsy afaty androany no hifotorana amin'ny resaka fitadiavana ny hanikoanina mety efa mba niakatra ny vo misy azy ve de mba efa mba saro-piaro
maro anisa amilay atsoitsika hoe fitantanana firenena de mety ho tahaka an'izao fa ny zavatra nitranga asa aloha fanontaniana daholo moa zany apetrakatsika rehetrarehetra zany fa dia ny odidiny fifidianana farany teo ny adihevitra manodidina an'izany ny fanahoan-kevitry ny collectif des candidats manoloana ny famoahana ny vokatra officiel nataon'ny ACC tamin'ity androany ity arahantsika ny lahateny samihafa manodidina an'izany tahaka izao. Isorana n'Andriamanitra moa ty fotoana n'androany ity nafahatsika ny aona teto ary maha secrétaire national ny antoko PSD tena koa rariny raha iarahabatsika tsiraray avy tonga soa atao anatin'ny kizeny PSD isika rehetra avako aby topoko. Manarak'izay dia ny zavatra ho resahantsika eto dia momba n'le fifidianana. Rehefa fifidianana moa no resahana dia misy ny safidiny vahoaka malagasy izay tena masina indrindra izay nokitsakitrahana nandritra niny fifidianana izay natao tamin'ny 20 ny volana novambra teo. Iza tompoko dia nanapa-kevitra hirotsaka ho filoham-pirenena ary nandray anjara aho tamin'iny fifidianana izay natao teo iny. Ny antony voalohany mba ahafahako mahafantatra ny fraude rehetra sy ny kolokolo rehetra izay nisy nandritra ny fifidianana iny. Ny lalàna koa dia miteny droako mihitsiny ny contester zavatra tsy nety rehetra nandritra n'iny fifidianan'iny izany. Zavatra nakisivy eo no tiako ambara satria betsaka ny handray fitenenana eto rehefa avy eo. Zavatra tsapa aloha nandritra n'iny andro ny fifidianan'iny dia nekeny président Seny fa tsy navela niditra ny délégué naya rehetra nanerana ny Madagasikara. Ratsy nanomboka tamin'ny 12 teo izay vao navela niditra ny délégué ary nekeny misy voaka gazety io voaka tamin'ny télé io voaka tamin'ny Facebook io nekeny président Seny nekeny président Seny hoe tsy tafiditra ny délégué ny prositeny nanerana Madagasikara ary niteny izy tamin'io hoe fefa miezaka izahay hampidirana an'ireo délégué reo. Ohatra vitsivitsy vokatsy ny tsy fisiny délégué tao anatin'ny brao de vote nanerana Madagasikara mazava ho azy fa ny isan'ny inscrit hafa ny isan'ny mpifidy hafa. Ny antony dia zao hoe betsaka loatra ny bulletin nampidirina nandritra n'iny fifidianana iny. Ray zay. Faharoa raha tokony ho izy aorian'ny fanambarana ny voka-pifidianana vonjimaika izay ataon'ny Seny tokony 5 andro aorian'io izay vao hamoaka ny anazy koa ny ACC. Ny zavamisy dia tsy nakatoavin'ny ACC fa maika ohatran'ny hoy izy fitenenana avy any Tuileries zay maika ohatran'ny fihinanana tsy naikena izy tia tsy haiko inona ny zavatra hoarorotina ho anatin'izay zavatra zay. Zay dia fahitana koa an'izay tsy fanarahan-dalàna. Nefa izahay nandefa taratasy tany amin'ny Seny tany amin'ny ACC nangataka confrontation alohany anekenay an'io voka-pifidianan'io. Ny lalàna koa dia manome anay an'izany fahefana zany manome antsika an'izany fahefana zany nangataka confrontation nekeny Seny le izy eto aty ary izy izy rehefa tonga tao amin'izay zahay nitondra carton BDB tao amin'ny Seny dia niteny zareo le alao aloha anankitelo reto nalefa jerena le izy mitovy ny PV-ny Seny
sy ny PV-ny prositeny fa tsy mitovy ny voka-pifidianana apetraka eny amin'ny site izy 100% jerena teo tsy mitovy de io izy zahay hoe noho ny zao zavatra hitatsika izao de mangataka izahay confrontation ny PV par PV brao de vote par brao de vote nalefanay le taratasy ataovy taratasy nataony hoe taratasy tonga ara-potoana araka ny lalàna respecté daholo zany ry avako io aby ny zavanisy a iny valiteny nataony présidentseny tsy nekeny zareo le izy de mbola niteny izahay nandefa solotena tany amin'ny présidentseny iaona mivantana mihitsy hoe raha-pirenena izy ty satria fifidianana ho filoha pirenena mangataka izay ary masina loatra ny safidiny malagasy rehetra de mangataka izahay mba hatao io confrontation zay nareo vao amoaka an'io valim-pifidianana vonjomaika io fefa tsy afaka miverina tsony izay fefa non droitnay zany de mangataka izahay valiny moa zavatra hitatsika fatapoko fatapirenena fa tsy nanaiky mihitsy ny seni hoe hisin'io confrontation ny antony de zao voalohany indrindra inona moa ny fiarovana na sécurité ny bulletin voalohany de le QR code rehefa nijerena ny QR code rehetra manerana ny Madagasikara havako aby dia rehefa flashenay le izy raha ohatra ao ampe flou de iny QR code ny any amaroantsetsa iny zavatra iny jerenay koa ny any Tuiliara any Amazenga ny anazy dikan'izay io zavatra natahorana voalohany tsy sécurisé ambarako tsy sécurisé zany ny bulletin rehetra nanerana Madagasikara de mipetsaka ny ahiahy hoe fa bulletin inona daholo ary no nampiasainy nandritrany iny élection iny satria araka ny hitatsika misy tonga dia alaina le izy misy bulletin anankifolo olona anankiray mifidy amin'ny bulletin anankifolo aveza le anankisivy tsy laingy zany hitatsika ny vidéo nisy an'izany navoaka ny prositeny tao anatiny io anisany zavatra anankiray natahorana amin'io confrontation io zavatra faharoa koa de zao rehefa hita teto an-drenivohitra sy renivohim-paritany rehetra fa ny hena ny fahavitsihana ny olona hifidy de nanomboka namboarina daholo ny tany amin'ny faritra rehetra nezana mihitsy ny hoe 100% tsisy narary io izy fefa natao 100% iny koa mbo mihoatra ny isan'ny olona inscrit ny vatony candidat anankiray ny loza de zao loza tena marina zay hoe loza tena marina zavanisy satria nezanay mihitsy ry avako avy ry vahoaka malagasy rehetra manaraka an'izao zavatra nezanay mihitsy ny hoe hanara-dalàna atsika tsy hiteny fa avy alao mihitsy ho ao amin'ny CENI na any amin'ny ACC hanao confrontation betsaka tompoko ny commune manerana ny Madagasikara ny isan'ny inscrit mihoatra ny vatony candidat anankiray zay tsy mihoatra folo na zato fa mihoatra anarivony mihitsiny hitanay ao anatin'izay zavatra zay ny antony nahatonga anay ny teny hoe ilaina io confrontation zava-misy amin'izao fotoana zao tsy vitany hoe tsy nampidirina ireo
délégué nanerana ny Madagascar fa nisy koa élection tsy natao tamin'le 16 fa natao tamin'ny 17 zay tsy mifanaraka amin'ny lalàna antsika zany tompoko lazy tompoko vavy ny bulletin rehetra anananay proof ny bulletin rehetra nandeha nanerana Madagasikara ary anananay proof sarety no nitondra azy lakana no nitondra azy tsy nisy mihitsiny hoe fiarovana an'io bulletin io a misy miaramila mipetraka ny miaramila azy hitantsika tamin'ny vidéo zay nalefanay iny a tonga dia alaina zao mihitsy ny hirina hoentina any antsanon'olona any a dia any zareo manao azy farany ao aminay ihany zany zavatra zany opro satria zay nitadiavanay confrontation e olona tokany commune anankiray olona tokany no manao PV-ny zay tadiavanay le PV-ny zareo avy ihany hoe avoay ny PV nareo avoakanay ny PV-nay fa manina olona tokana no mivadiky nanao an'le PV-ny commune anankiray zay atao hoe sarodalana ka ambarako miaraka amin'reto candidat rahalahy ray aman-dreny miaraka aminay reto raha tsy misy ny confrontation tena metraka fitoriana vitsivitsy maro moa zany fa tsy vitsy raha ohatra ka ny fifidianana hatramin'izay no atao taratra ny zahay a tato amin'ny prositeny nametraka izay talohan'ny fivoahan'ny vongokatra vonjomaika atao amin'ny senia fitoriana anankiroa ny voalohany a fitoriana mangataka ny fanatsoahana andaharana ny candidat larana fahatelo nametraka izay faharoa fitoriana mangataka ny fanafoanana ny rafim-pifidianana sy ny fifidianana natao teto amin'ny tanin'ny repoblika ray manontolo rehefa nivoaka ny vokatra vonjomaika dia nametraka izay a fitoriana mangataka ny fanafoanana n'ilay vokatra vonjomaika mihitsy nametraka izay fitoriana hafa koa nangataka ny fanafoanana ny vato azon'ny candidat laharana fahatelo na izany na tsy zany mbola nametraka koa izay fitoriana nangataka fanadiadiana lalina zany hoe nangataka confrontation mbola nametraka izahay a fangatahana fanafoanana ny voka-pifidianana tamin'ireo birao fandatsaham-bato na ahitana tsy fahatomombanana nangataka ihany koa fanafoanana ny statistika navoaka ny seni izay hita fa diso akoatran'le resaka nationalité a amin'le resaka disqualification dia nangatahana sy fototra iorenany fangatahana ny fanatsoahana andarana azy ihany koa ny fanaovana tsindry tamina rafi-pitsarana manapaka mahakasika ny fifidianana raha fitinina tsotsotra ny zavatra nitranga dia nisy fangatahana nataon'ny collectif des candidats ny amin'ny tokony any amorana ny fifidianana namoaka didim-pitsarana ny HCC nanemitra n'izany a ho herinandro taorianan'izay dia nanao tsindry tamin'ny HCC ny candidat numéro 3 nanao fampelezan-kevitra tany Adiego tamin'ny fitenenana fa tsy ekeny zany a ary tsy tokony hisy intsony ny fanaovana tsindry dia voararany lalàna ary miteraka disqualification satria raha iverenako ny zavatra nyteneniko tany am-panokafana dia tokony hitovy avokoa ny candidat rehetra mandritra ny fiatrehana ny fifidianana ary ny candidat mahavita manao tsindry zany dia mieritreritra sy mitondra tena ho mbola toy ny filoam-pirenena perinasa koa satria tsy mitovy amin'ny candidat hafa dia tokony arirariny raha didina ny fanatsoahana azy andarana ny fitoriana faharoa napetraka dia ny fangatahana ny fanafoanana ny
raha fifidianana ray manontolo sy ny fifidianana tao tamin'ny teto amin'ny tanin'ny repoblika. Io fitoriana indray dia mifantoka sy mifototra amina tranga maro be. Ny voalohany aloha dia ny olana hita tamin'ny lisym-pifidianana sy ny fananganana ny registre électoral national. Raha vao nanomboka fotsiny ny audit natao tamin'io lisym-pifidianana io dia efa nahitana anomalie betsaka izay mety hiteraka fanohitohinana ny fahamarinan'ny vony fifidianana valim-pifidianana io lista io. Ohatra amin'izany ary zavatra faran'izay ngeda, ny lalàna no mametraka ny daty fanaovana ny lisym-pifidianana, zany hoe famonona sy ny fanovana azy. Namoaka noty anefa ny CENI, zany hoe fanapahan-kevitra zareo samy rery tao no nanaovana izy ireo ny calendrier. Tranga anankiray faharoa, ny olona nasaina nanao ny fanisana vahoaka dia olona tsy voafaritry ny lalàna. Lalàna mametraka fa tokony ho commission locale de recensement des électeurs no manao fanisana vahoaka. Rehefa nanao fanisana nefa ny CENI raha nanangana ny lisym-pifidianana dia olon-tsotra sady tsy voafaritry ny lalàna no tsy hay mazava ny sata mifehy azy no nampanaoviny zareo azy. Noho izany natsotohizana ara ny famelabelarana hafa, hatreo fotsiny dia fampitenenana fa ireo olon'ireo dia tokony ho miaraka amin'ny zavatra rehetra nataony ho foanana ny fanendrena azy zany sy ny asa vitana. Ankoatran'io, teo ihany koa ny fanolonany sy ny filopokotany marobe talohan'ny fanisana talohan'ny fanaovana ny lisym-pifidianana. Raha iverenana tsotsotra dia fa maninona ny tsy ara-dalàna ireo fanoloana filopokotany ireo. Tsy ara-dalàna ny fanoloana filopokotany satria ilay CLRE na commission locale de recensement des électeurs ny teneniko teo aloha dia fototra iorena ny ary mandrafitra azy ny filopokotany. Ny zavatra nitranga nefa raha mbola amperinasa, mbola filoha amperinasa ny kandida anankiray dia ny filopokotany izay tokony hofidian'ny vahoaka, tokony hofidiana mivantana ka heveriny fa mety hanohitoana ny tombotsoany dia nosoloany tamina teny midina avy any amin'ny chef district. Eo ihany koa ny fifangaroany hoe héritage provisoire na héritage définitif, zany hoe fanatsarana vonjomaika sy fanatsarana tanteraka ny fanotovanana na fanovana ny lista électorale. Satria raha ny lalàna ny nametraka dia teto ihany koa dia mbola fanapahan-kevitra amin'ny rerin'ny CENI no nanitarana sy ny lalovana ny héritage provisoire sy ny héritage définitif. Zany hoe na nisy vanim-potoana zany nisy olona nampidirina sy navoaka tao anatin'ny lisym-pifidianana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna. Raha izay mahakasika ny lisym-pifidianana dia ny fangatahana ny fanafoanana ny opération électorale tamin'ny tany repoblika ihany koa dia ny fototra tamin'ny tsy fanajana ny tsy tokony hitany lany ny fanjakana sy ny service public. Mbola tsy nanomboka ny fifidianana fa mbola tany amin'ny propagande dia efa niarana hita sy niarany teny ny observateur ny mpanaramaso teto toerana sy ny avy any ivelany fa volombelon'ny zavatra nitranga fa voahosohoso ny fahafahany rehetra ny safidiny. Satria ny fitaovana sy ny olona nampiasain'ny kandida anankiray dia fitaovam-panjakana sy mpiasa-panjakana ambony mbola amperinasa. Raha tsy teny ohatra afa-tsy ny hoe nisy angidim-by tsy fantatra mazava fa anitafika nefa ampiasainy mandeha manao propagandy
misy mpiasa-mpanjakana ambony tsy nangataka ny fahafahana tsy asa aloha fahanao propagandy tonga de tazana mitondra teny ho ana kandida anankiray. Ankoatran'izay mbola fototra iorenana ary nangatahana ihany koa ny fanafoanana ny fifidianana ny kolikoly ara-pifidianana de tsy inona fa tamin'ny alalan'ny fifidianana ny safidin'ny vahoaka malagasy. Io trango io mbola misy Andriamandraka androany tsy azony zareo lavina satria ny QG-n'izy ireo no misy olona marobe milahatra mandeha maka ny vidin'ny safidin'izy ireo. Ankoatran'io nandritra ny fifidianana de nisy ny atao hoe fanitsakitsahana ny zo fototra ivezivezy ananan'ny olo-pirenena tsirairay eto amin'ny tany repoblika. Nisy arrêté navoaka ny préfet nametraka couvre-feu, zany hoe famerana ny zon'ny olona ivezivezy mandritra ny fotoam-pifidianana. Io famerana io de manitsakitsaka ny zo ifidy satria lalàna de mametraka fa ny fikirakirana sy ny fanisana ny vato de atao imasom-bahoaka. Ka rehefa voafetra ary moa zany ny fahafahana ivezivezy, rehefa tsy maintsy mody ny olo-pirenena rehefa tonga ny ora voatondro de amin'ny fomba ahoana moa no ahafahan'izy ireo miambina ny fanisam-bato, amin'ny fomba ahoana no ahafahan'izy ireo miambina ny bureau de vote ary amin'ny fomba ahoana no ahafahan'izy ireo manara-maso ny fitaterana ny vokatra ny safidin'izy ireo makany amin'ny SRMV. Ary farany fototra ny orenan'ny fangatahana ny fanafoanana ny fifidianana manerana ny nosy de hoe tsy azo nitokisana mihitsy ny fomba ny karakaran'ny seni ny fifidianana. Betsaka ny fampitaovana tsy nanara-penitra nandritra ny fifidianana. Raha tsy ilaza fotsiny tsika ny hoe tamin'ny androm-pifidianana io nge ny raha nahita teny amin'ny fiarahamonina teny fa ny fitaovana ampiasaina tany amin'ny birao fandatsaham-bato sasany de nalefa taxi brosy. Nisy toerana sasany aza tsy nahavita fifidianana ny andro ny tondron'ny lalàna tokony anaovana izany fa ny ampitso satria tsy tonga ra-potoana ny fampitaovana. Fanafoanana ny valim-pifidianana Vonjimaika navoaka ny vaomiera maleo tena misahana ny fifidianana na ny seni. Ny antony nangatahana ny fanafoanana dia noho ny tsy fahatombanana tamin'ny fikarakarana sy ny fikirakirana ny voka-pifidianana. Ny antony voalohany, tsy fitoviana amin'ny vato manan-kery sy ny takelaka miraikitra ny fanisam-bato. Faharoa, ny PV dia tsy nosiny avy ny tompon'andraikitra amin'ny fitondrana ny taratasy sy ny fitaovana mirakitra ny voka-pifidianana. Antony fahatelo, fandikana na tsy fanatanterana ireo fepetra tokony ho ajaina ka misy fiantraikany amin'ny fahamarinany voka-pifidianana ary indrindra koa ny fandikana ny lalàna velona sy ireo didy amandalàna. Ny porofo noentina amin'izay moa dia ireo le PV maromaro izay nangatahana confrontation teo anivon'ny seni ary mbola angatahana ihany koa zany fampitahana eo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Ny fangatahana manaraka dia fangatahana ny fanafoanana ny vato azon'ny kandida larana fahatelo Andry Nirina Rajoelina. Ny antony angatahana ny fanafoanana dia noho ny tsy fanajana ireo fepetra napetraka sy takiany lalàna mba hisiny fifidianana malalaka mangarahara ary manaraka ny fenitra amin'ny fampitoviana ny mpifaninana. Izany rehetra izany dia nisy fiantraikany tamin'ny safidy ataon'ny mpifidy sy ny fahamarinana ary ny fahetsiany izay safidy izay na hoe ny principe de sincérité de vote. Tranga maro moa no manapirofo izany tsy fanarahan-dalàna izany ary anisan'ny voalohany
ny tsy fanajana ny lalàna amin'ny tsy fiandaniany fanjakana sy ny sampandraharaha-panjakana toy ny mpiasa-panjakana ambony sy manam-pahefana manao fampielezan-kevitra ny fampiasana sainam-pirenena ho amin'ny fampielezan-kevitra ka amin'io antony manaraka io dia nangatahana teny anivon'ny aviation civile de Madagascar ny manifeste de passager sy ny plan de vol nandehanan'ireo hélicoptère mitondra ny sainam-pirenena malagasy ireo satria raha araky ny lalàna hoe la loi c'est dur mais c'est la loi et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Ny PV zay nataony OIC moa no mirakitra anio fandikan-dalàna io. Ny fampiasana antony manaraka fampiasana fitaovam-panjakana sy fananam-panjakana mandritra ny fampielezan-kevitra. Anisan'izany ny fampiasana fiara-panjakana ary ny antony farany dia ny fizarana vola. Izany hoe nosandaina tamin'ny vola na novidiana tamin'ny vola ny safidy nataony malagasy. Ho toy an'ilay fangatahana annulation na fanafoanana be da be izay efa nitanysaina teo dia nisy ihany koa ny tenin'ny Andriamatoa présidensité teo hoe nangataka confrontation izahay na teo anivon'ny CENI na teo anivon'ny HCC ka mpirofon'izay no entsika eto ankehitriny. Toy izao zany tamin'ny 24 novembre ny fangatahana nataony Andriamatoa sy teny mba anaovana ilay confrontation teny anivon'ny CENI. Nolazaina tsara tamin'izay hoe birao-pifidianana miisa 577 no angatahana confrontation. Namaly anefa ny CENI tamin'izay ny valiteniny dia hoe noho ireo tsy voafetra ozy izy zany hoe tsy voafetra ozy tsy voamarina ilay isa tadavina dia tsy afaka manao an'ilay manome an'ilay fanaovana confrontation ry zareo. Zay ny teneniny. Nefa efa mazava tsara ny fangatahana hoe ho amin'ireo bureau de vote 577 manerana ny nosy. Tsy nijanona teo anefa isika fa mbola nitoy ny fangatahana fa teny anivon'ny HCC indray. Inona moa nahatonga ilay fangatahana satria amin'ireny bulletin de vote reny dia misy QR code. Tsy mitovy ozy izy présidensité teo ny QR code sy ny PV mifanaraka aminy. Nangataka indray isika teo anivon'ny CENI mbola talohan'ny voan'ilay résultat provisoire ihany izay. Hatreto aloha mbola tsy misy ny valiny. Pirofo anankiray hoentina manamarina ilay tsy fitoviana misy teo amin'ilay QR code sy ny résultat navoakan'ny CENI no entina ankehitriny. Ity anankiray ity zao any amin'ny faritra Anosy Tolaniaro any amin'izany commune mandromodromotra izany Fokotany Ovatra. Misy résultat na vote ato somary maizimaizina le izy. Rehefa nampitahaina tamin'ny PV an'ny CENI nefa le izy dia tsy mitovy mihitsy satria ilay PV izay mifanaraka amin'io résultat navoakan'ny CENI io dia eo amin'ilay toerana milaza ny filazana vokatra amin'ny fanisana taratasym-bato aloha ity tondroko ity dia tsy misy soratra naray ary. Eo amin'ilay filazana ny isam-bato azon'ny candidat tsirairay ihany koa dia tsy soratra na iray ary. Kanefa ny CENI rehefa avy eo namoaka ity résultat ity mikasika ny bureau de vote io milaza izy fa ny candidat Andry Rajoelina dia nahazo vato 270. Zay zany aloha anankiray. Nangataka izahay izay confrontation zay amina PV maromaro fa hatramin'izao aloha mbola tsy mivaly izay fangatahana izay. Antony anankiray nangatahana fanafanana ihany koa mikasika ny statistika anormal izay avoakan'ny CENI. Misy tsy fitoviana be da be ao anatin'ilay résultat na élection satria ny isan'ireo tonga mifidy betsaka no ny isan'ireo
voasoratra anarana. Ohatra vitsivitsy no entiko anareo eto ankehitriny. Ity anankiray ity zao a, nisan'ny tonga amin'ny fito izy izy a 7 nefa ny isan'ny voasoratra 4 nipotra vaizy ireo 4 ireo. Manarak'izay, ty zao a 590 izy a, ny isan'ny tonga amin'ny fity. Ny voasoratra anarana nefany a 790 avaiza ireo 3 ireo. Ity anankiray ity, ny isan'ny tonga amin'ny fity a 720. Ny isan'ny soratra anarana nefany a 770. Hitantsika efa misy différence be na hoe tsy fitoviana ngeza be a eo anatrehan'ny izay rehetrarehetra izay. Noho izay tsy fitoviana izay na tonga anay a nametraka an'ilay fangatahana fanafoanana noho ny statistika diso navoakan'ny CENI. Antony anankiray manaraka na tonga anay nangataka fanafanana ihany koa dia mikasika ny tsy fahazahoana manome fitokisana ny CENI amin'ireo fitaovana ny rafitra izay ampiasainy. Inona ny profetintsika ilazana izany? Misy bureau de vote izay manana PV mitovy daholo ny numéro an'ilay PV. Mikafy koa le orana. Ohatra, misy eo amin'ny 10 eo zany zao no bureau de vote afaka resahako fa 5 ihany no teneniko amin'izay mba tsy ho lava be le resaka. PV anankiray numéro 04695 amina toerana maro samihafa tsy mitovy nefa dia PV tokana no mivoaka tao amin'ilay izy. Tsy vitany hoe PV tokana mivoaka amin'ny toerana maro samihafa fa nalay PV dia tsy ara-dalàna satria ohatra ty anankiray ity zao raha isitsika eo amin'ilay toerana tokony anaovan'ny membre amin'ny birao fifidianana SONIA dia tsy misy. Eo amin'ilay toerana tokony anaovan'ny le mpikambana anankiroa voatendry anao SONIA eo an-damosiny taratasim-bato dia tsy misy. Mention obligatoire anefa izay ho ana PV. Ny orany ny afaran'ny latsabato ihany koa dia tsy misy. Eo amin'ilay mpanisa vato ny fenofenoana fotsiny ilay PV fa tsy misy manao SONIA. Aty amin'ny faran'ilay PV tsy misy fanaovana SONIA ihany koa. Izany hoe PV no foroforonina fotsiny reto, tsy vitany hoe mitovy numéro any fa mbola be da be ny anomalie na tsy fahatomombanana ao anatin'izay PV rehetrarehetra izay. No reo antony rehetrarehetra reo no natonga anay sy heverinay fa mitombony ny fangatahana rehetrarehetra. Fangatahana aloha voalohany indrindra fanesorana fanalanan-daharana ny candidat laharana 3 satria sady mbola tsy voavaha ny olana manaturaliser frantsay azy no mbola manao fanerena ny HCC ihany izy anaiky anazy koa. Manarak'izay mangataka izay fanafoanana maro be teo araka ny teny teo hoe ny vato azon'ny candidat numéro 3 angatahanay fanafanana ny voka-pifidianana ao amin'ireo bureau de vote nahitana tsy fahatomombanan'ireo angatahanay fanafanana. Ny vokatra vonjimaika navoaka ny CENI ny 5 novambra angatahanay fanafanana ihany koa. Fehany ho fanafanana ny fifidianana mihitsy no angatahantsika satria fifidianana feno osika na andiso tanteraka ny tena safidin'ny vahoaka ny fifidianana izay nisy tamin'ny 9 novambra 2023. Tsy vondron'ny candidat ihany nanao an'izay fanambarana makasika an'ireo tsy fahatomombanana sy fanjikan-dalàna reo fa na ny taloha na nandritra na taoriana ny fifidianana
dia ireo vondro ny fiarahamonim-pirenena ny syndika ireo mpanaramaso ny fifidianana ireo mpiarahamombonatoka sy ny sisa dia nangataka ihany koa ny nanamarina ihany koa ny tsy fahatomombanana nisy sy ny fanjikan-dalàna tamin'iny fifidianana tamin'ny 9 novambra iny dika an'izany tsy hoe miteny fotsiny isika na hoe mitoroka be fahatany fahananantsika pirofo avokoa ny fangatahana fanafoanana rehetra izay napetrakantsika tany amin'ny HCC ka hoy izahay hoe everinay fa mitombona ny fangatahana rehetra izay napetrakay misaotra tompoko reto amin'ny boritra reto santionany amin'ny PV nahitanay tsy fahatomombanana tamin'izay nandrafitra nireo fitoriana rehetra reo PV tsirairay reo dia vita kopia dia nampiarahana tamin'ny PV original maromaro nalefany amin'ny HCC ny fitambaran'ilay fitoriana anankisivy teo dia nandefasana santionany indroa ohatran'reto nalaitsika sary reto ny fotoana nahafahana nandinika sy ny tsikera ny PV 7 manerana ny Madagasikara no tsy ampy fa ny PV nitsongoloanay rehetra sy nojerevana nanomboka ny ariva ny fahavitan'ny fifidianana amandra-patapitry ny fepotona nahafahanay nametraka fitoriana dia tsy misy na iray aza tsy nahitana tsy fahatomombanana manamafy ny tenin'ny candidat sy teny teo ny amin'ny hoe tokony ho atao ny confrontation dia nisy fangatana confrontation nataonay ndroandro talohan'ny ny voan'ny vokatra vonjomaika rehefa natao ny confrontation amin'ny ampahany PV vitsy ny vita fa tamin'ireo PV vitsy ireo dia nanamafy ny zavatra nambarako teo hoe tsy nisy na iray aza tomombana nangataka izay avy eo ny amin'ny hoe tokony hanaovana confrontation amin'ny bureau de vote rehetra satria araka ny namany fisiko ihany ny teneniko teo ny vita rehetra dia tsy nisy na iray raha tomombana ny zavatra tsetsatseza tsy aritra fotsiny raha hofitinina ny zavatra rehetra voalaza teo dia voalohany aloha tsy voahaja ny sincérité du vote noho ny zavatra rehetra ny velabelarina teo tsy nitovy ny fitondrana ny candidat izany hoe tsy nisy ny égalité des candidats satria ny candidat numéro 3 raha nangataka confrontation dia natao ny confrontation any fa ny anay kosa no lavina ary ny farany tokony ho rafitra azo itokisana no nikirakira ny voka-pifidianana ny raha ntsika nahita nefa fa betsaka ny tsy tomombana sy ny tsy fanarahan-dalàna azo ny tsapaitanana efa maro no voalaza teo nisy namerina ny tantara akaikikaiky nisy namerina lavidavitra kokoa hoe avaiza moa tsika io hoe fa naninona moa nareo no nitambatra raha lefa lavidavitra kokoa dia fa ela ny antoko politika satria ny teniko eto dia tenin'olona tsy afaka hitena hoe misorotena ny mpanao politika rehetrarehetra satria tsy nisy ny taoko hoe ny fifanarana tamin'izay fa ny hevitra eny ombeny teny amin'ny ayay tamin'ny fomba fitantanana ny firenena na tonga andreo antoko politika maro samihafa amatonany no fanampaneno lakilosy hoe makany amin'ny jadony tsika io makany amin'ny tsy fanarahan-dalàna isika ary ny fifidianana dia ho ataon'ireo olon'ireo fotsiny zay manana fahefana anamarinana ny tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena zany no isoranay ankehitriny anareo candidat 100 mirahalahy mianaka voalazany pastera teo voalazany rehetrarehetra ary tsy androany fotsiny akory ny filazana fa tsy mbola nisy ny ohatr'izao za rehefa mba mijery sary iny taorinany loaliko voa iny ozy vandy ve ty raha ty sa miaraka tokoa zalahy reto fa tena mbola tsy nisy ohatr'izao mihitsy satria fototra ny tiatsika atsangana tiatsika tsy ohatr'izao tsony ny firenetsika ary manana anjara lehibe amin'izany isika mpanao politika marina fa
Isaoran'Andriamanitra, isaorana ianareo satria ho iaho teo tsy mbola nisy akory a na ny olona mpandinika ny fiarahamonina ara-politika any ivelany ary dia manontany tena hoe fa misy inona ao Madagasikara, fa manino ireo kandida reo no miray manajanona n'izay vinavinany rehetrarehetra andeha hiatrehany fifidianana dia nijanona izy satria misy zavatra tsy mety eo amin'ilay firenena. Zany nanarahana ianareo tompoko, zay fahatsapana miaraka zay a fa azo arenina tsara ny firenentsika rehefa miverina ao anatin'izay fanarahan-dalàna zay. Fa averina iray mandeha ny fifidianana dia tsy atao akory anamarinana ny tsy fanarahan-dalàna. Zany nefa zavatra mitranga teto amin'ny firenentsika. Zay ny fototra antsika ary efa ny vazavazayntsika erany arabe raha Madagasikara. Eto dia manaroatra misaotra ny isika niaraka teto Antananarivo, fa misaotra ihany koa ny ireo namantsika era Madagasikara nanao zay ho afany, naneo ny heviny. Tsy mora satria indraindray izy lavidavitry ny fampahalalam-baovao, indraindray izy somary adinodino any, mantany teny izy, fa betsaka no nijoro satria fototra ny araha nanangana. Zany no mbola hijoroan'ity trano be antsika ty ankehitriny satria tsy nirona mihitsy ilay fototra dia ireo fitakina maro be farafaratsy ny lianan-kefatra nitakina hatramin'izay ary ny fototra amin'izany amiko mino fa mety hitovy-hevitra amiko nareo a tsy azo ekena mihitsy tompoko zany vazaha hitatana amin'ny firenentsika zany. Na inona ho lazainy na iza no ilaza dia tsy azo eken'ny saina akory zany eritreritra hoe vazaha hitatana ny firenentsika. Koa misaotr'Andriamanitra tsika fa nenjera ny rindrina manelanelantsika amin'izay mety tsy fitoveny, tsy maintsy misy io, fa misaotr'Andriamanitra tsika satria resitsika zany mety tsy fitovizana teo amintsika zany, fa ny raisantsika dia ny fitiavantsika nyty tanindrazantsika ity. Zay ny anoloranay tanana politika zay fa nitondra anjara birikiny mety tsy tazana foana teny akory na na fahasiaranany, mety nantany tena koa satria nizara roa ny mpanao politika. Misy ny mpanao politika zay manana anareo kandida, misy ny tsy manana kandida dia nantany teny izy hoe fa fanohanana an'izy moa zany no hijoronay e. Fa rehefa nazava taminy a dia niaraka amin'ny mpanao politika hoe ity ny tolona iraisana. Zay indrindra ny rapitsontsika tompoko satria ny rapitso mamay antsika. Fantaritsika fa ireto olony reto a kamo ny anonona ny anarany ary tsy malala an'izany reo hoe niara-dalàna tompoko, ahoana zao fahantrany vahoaka zao hoe, ahoana zao tsy fitoviany faritra zao hoe. Tsisy raha rainy an'izany fa fanambakana vahoaka ihany no ataony. Anjarantsika miara mijoro, anjarantsika no miaraka anatin'izany ka resentsika ny tsy fitoviantsika. Mandra-pahatonga ny fandresen'ny tolona zay kelezanaina nandritrin'izay fotoana maharitra zay. Za dia anisany mampirisika raha azoko tenenina eto zay, manamafy ny fitakina amin'ny arahanareo hitarika an'izao etsika izao. Fa manamafy koa nefa ny tsy maintsy ampidirana an'ireo samy hafa mba ahafahantsika miampita makany amin'izay tolom-bahoaka zay, satria ho an'ny tanindrazantsika ity, ho an'ny tanindrazantsika ity ka mino ana fa manana an'izay lalatsaina izay isika ahafahantsika mampiray ny rehetrarehetra. Tsy mahay sobika mahay fatambary tompoko, ekena ny fitariana, tsy maintsy misy mpitarika tsika, tsy maintsy misy aiza ny lalaka antsika, tsy maintsy mazava tsara zany. Ny eny an-dalana eny tokoa pastera
mety betsaka ny zavatra manahirana, mety betsaka ny zavatra tianao atao, fa rehefa mitarika olona ianao tsy maintsy mieritreritra ianao hoe ahoana no hitaritana an'reto olony reto, satria tsika tsy nifidy olona atao sorona akory, fa nifidy ny tsaratsara kokoa ho an'ny tandrazantsika. Eo an'elan'elan'izay tsika mandeha ary aprisiena antsika rehetrarehetra mba hiditra anatin'ireo rafitra samihafa zay takina amin'izao fotoana izao, ahafahantsika rehetrarehetra maneho ny traikefantsika ary ao isika ny aneho ny fitiava-tandrazana sy mifiraisan-kina-tsika rehetra ampahombon'ny tolona, satria eo amin'lohan'ny ratsy isika. Ny ratsy tsy mora menjery zany re olona, mila herim-po zany, mila tanjatsay zany, mila fitaovana zany, mila voly zany. Fantatro zany fa ny lehibe indrindra ao amin'izay dia ny fitiavana ny tanindrazantsika, fanananam-bola ohatran'io rano io ary tsika, ka tsy manana an'izay fitiava-tandrazana izay dia mety ho zava-poana, satria ho ritra foana zay ho alefa eo. Koa tsy mifananatra akory-tsika fa ny rapitso zay mety hanahirana kokoa no fanetanana amin'izao fotoana izao, mba ahafahantsika manana nreto, ahafahantsika manana ny rehetrarehetra zay mino sy manantena ary zay ny amaranako azy, fa niala le fahatahorana. Zay ny ezahantsika mpanao politika, betsaka ny mpiray-tandrazana amintsika matahotra, ary farany ny angaviako antsika rehetrarehetra hoeto any amin'ny faritra zao tolontsika izao, hoeto any amin'ny fomba samihafa miara-mifandinika tsika amin'izany, fa mangetaetan'izany kio mpiray-tandrazana amintsika manerana zao Madagasikara zao, nefa fantatra fa ny fototra dia tsy maintsy atao Antananarivo fa tsy ampianarin'ireo mpanao, tsy ampianarin'ireo politika akory tsika, fa efa mahafantatra an'izany ihany koa tsika fa eto ihany no mandravan'io, eto manorona ny firenena, eto nitsanganany malagasy tia tandrazana, fa ny malagasy rehetrarehetra manerana Madagasikara dia tia tandrazana daholo. Zay tsy maintsy hoentisika miaraka, zay ny fahasarotan'ny zavatra ataontsika, ka tsy maintsy kelezantsika aina navitanan'izany fa dia makasitraka tompoko, makatelona antsika rehetra misaotra tompolahy misaotra tompovavy. Nijoro eto amin'ny solotena ny parlementaire rehetra, misy sénateur, misy député, araka ny voalaza teo niombona sy ny rahina tamin'ny candidat sy tamintsika rehetra nandray anjara tamin'ny titolona zay mbola tsy tapitra ity, ka amin'ny anaran'izy ireo no iarabako atsika rehetra no tahin'Andriamanitra tsy solafaka andalana tonga soa eto amin'ity toerana ity androany tafaraka eto ary arak'ilay fiteny anankiray izay hoe ny fitiava-tanindrazana no mampiray atsika ary mbola mampiombona atsika hatramin'ity androany ity. Tolona izay hatrany am-piandohana dia tsy nijerentsika tombontsoa manokana, tsy nijereny reto candidat reto tombontsoa manokana, tsy nijerena tombontsoana antoko, fa ilay tombontsoan'ny firenena ray manontolo averiko indray. Izay no efa nampiombona atsika ary efa betsaka ny voalaza teo tamin'ny endrika nisehony zany sy ny antenaitsika, fa mbola ahafahantsika manohy ny tolona. Tafahoana etsika noho ny toejava misy tao aorinany ny fahenina ambin'ny folo ny volana novambra lasa teo iny, hoy ateo hoe candidat ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena tena izy, satria isika efa resy lahatra hatramin'izay fa tsy izy fifidianana iny, tsy nisy iny fifidianana filoham-pirenena teto, anazava rehefa avy eo. Fa izany zavatra zany dia mametraka atsika amina toe-javatra anankiray ary manery atsika hiroso amina dingana anankiray manaraka. Tsy fifidianana filoham-pirenena iny fa efa nisy izy aloha, nahafahantsika namoaka endri-javatra anankiray. Inona io? Nisy fahefana mpanatanteraka teto niantso ny vahoaka hiatrika fifidianana, handray anjara amin'ny fifidianana, naneo fahavononana isika rehetra hiatrika fifidianana
satria voalaza ny lalam-panondrenana izany zavatra izany. Nanefa avononana ireto ray aman-drenitsika ireto ary nilatsaka ho kandida ho fidiana tao anatin'izany. Kanefa rehefa nandroso ny fotoana dia hita fa tsy mety ny ananatanterahana n'ilay fifidianana. Hoy ateo hoe ilay fahefana anankiray dia tsy andanina nyantso ny vahoaka hiatrika fifidianana. Isika teo ambany fitarihan'ny vondron'ny kandida taty ankilany nahita tsy mety io nyantso ny vahoaka tsy handray anjara. Nandele tamin'ny 9 Novambra nisy ny vokatra azo a izany nandresy. Ninninona nataon'ny zareo napakatra sy napibotsina ny tamin'ny fandraisana anjara dia nandresitsika. Nandresitsika satria nanaraka ny toromarika reto ray aman-drenitsika ireto ny akamarony ny mpifidy, ny akamarony ny vahoaka malagasy. Ary na inona taremarika navoakandry zareo tany dia manapirofo fa tsy toteny tsony ny fahefana izay nampiantso ny vahoaka ifidy. Tsy toteny tsony amin'ny vahoaka malagasy fa ireto ray aman-drenitsika ireto nonoenony vahoaka malagasy teny. Endrika demokrasia anankiray izay. Handikatsika ny zavatra nisy tamin'ny 9 Novambra iny satria averintsika fa na inona lazaina eo na hanao confrontation na bureau de vote par bureau de vote azy izy tsy nisy ny fifidianana iny amintsika. Niady ny amin'ny isin'ny tena demokrasia tsika, niady ny amin'ny isin'ny tena tantan-dalàna amin'izay eto Madagasikara tsika, ary mbola miady ny amin'ny isin'ny fitantanana ny firenena ao anatin'ny fahamarinana tanteraka tsika. Tsy niemotra mihitsy tsika, voadinga tsika daholo ny sakana rehetra, eny hatramin'ny herisetra azy, ary averiko eny hatramin'ny fangalaram-bato azy. Efa nadika tsika teo ny fomba famakintsika azy rehefa aveo, ary mbola tsy emotra tsika. Androany tsika dia nasehontsika ho hita boky, ho hita pirenena, ho hitan'izao tontolo izao ny santionany amin'ireo pirofo. Ilazantsika efa tsy izy ny fifidianana iny, ilazantsika efa fifidianana tao anaty osoka tanteraka iny, ary misaotra an'ireo teknisianina izay nanazava tamintsika. Isika hampita ampiaramonina amintsika ny zavatra nizaraina tamintsika teto androany, ary voalazako teo hoe ampita ho fantatry izao tontolo izao fa tsy izy ny fifidianana iny. Inona zany ilay dingana manaraka tsy maintsy tokony hirosotsika. Araka ny voalaza teo nandresy isika aty amintsika ny tany safidy ambony, ary midika izany toteny ny ray aman-drenitsika miandro ny toromarika avy aminy isika, satria zareo nefa nitarika atsika ary mino isika fa ity zavatra ataotsika androany ity hoy aho hoe dingana izay tsy maintsy hatrehitsika dia mamadika pejy vaovao makany amin'io tolona mitoy, tolona mbola tsy vita, makany amin'io tolona mitoy, makany amin'ny tanjona mametraka ny demokrasia tena izy, mametraka ny tantan-dalàna tena izy, ary mametraka ny fanjakana tena afaka hitondra ny fampandrosoana eto Madagasikara. Fa Madagasikara dia veritsika fa hoan'ny malagasy, ka tsy anketsika ny raha vahiny no hitondra sy tantana zany firenetsika zany koa. Samy miomana, samy mivonona, fa mety mbola mafimafy lavitra noho ny teo miandratsika, kanefa tsy maintsy hatrehitsika eto ambany fitariany reto ray aman-dreny zay akasitra atsika reto. Makasitraka atsika rehetra tompo. Eny reto namana kandida reto fitenenana hitondra ny fanambahana isolotena azy rehetrarehetra. Ny fisaorana efa nataoko teo, ary ny fangatahana sy ny firarintsoa avy amin'Andriamanitra dia mbola mafisina ihany koa. Androany enonay daholo ary efa fantatritsika reny voalaza teo reny tsy fanarahan-dalàna. Nanomboka hatramin'ny fanomanana ny fifidianana ka hatramin'ny famoahana ilay saritsary mpifidianana iteo. Voapirofo androany fa
mitombona ary azo raisina raha izay le didy tena ivoaka ny fangatahantsika fa tsy misy iny fifidianana iny tamin'ny 11 novambra ary ny didy zay avoakan'ny fitsarana malalam-panerenana Rapitso dia tsy azo raisina ary tsy mitombona. Noho izany dia miantso ary manasantsika rehetrarehetra izay kandida ifanometanana. Voalaza ny solotena ny antoko politika teo tolom-bahoaka izy ity, tolona ho an'ny fanavotana ny firenena, tolona ialana amin'ny vahiny amin'ny feny firenena, tolona ho an'ny taranakitsika. Ka noho izany manomboka izao dia misokatra ny kandida amin'ny hery velona rehetrarehetra ifanometanana amin'ny tahantsika dia tolom-bahoaka anavotana ny Madagasikara ity. Mandeha eraky ny faritra isika rehetrarehetra, ireo namantsika sy havatsika sy mpiray antoko amintsika izay efa nanomboka ny tolona tany amin'ny faritra dia mbola ho amafisitsika izany ary ho avy isika rehetrarehetra anotrona sy anome hery azy rehetrarehetra eo amin'ny fotoana tsy ela akoriny ary mbola manentana azy ireo zany anoy amin'izay tolona ny ombonan'izay. Miantso an'ny hery velona rehetrarehetra hoy aho, miantso anareo mpiasa-panjakana, mpiasa-panjakana izay niterena amoaka sy anatanteraka fifidianana izay entina hanapotehana ny firenena. Fotoana izao ijoroanareo sehonareo fa ny fanjakana dia anareo fa tsy olombitsy mpanome baiko anareo akory, ka dia manantena n'izay fijoroanareo zay ho anareo tafika aoko zay ny fanapoahana grenade fa mba le hiranareo hoe feonanjo mara ny tianay hoeno anavotana an'ity Madagasikara ity satria tanindrazana iombonana izy ity. Ho atsika namana mpanao politika, ny fitantanana ny firenena dia raharaha politika. Noporifotsika mpanao politika malagasy androany niainga tamin'ny firaisan-kina ny kandida fa azo atao tsara ny manova firenena rehefa misy ny fitovikevitra amin'ny fototra iombonana. Fotoanany izao ananganantsika n'izay fototra iarahana ho an'ny Madagasikara araka ny lazaina teo izay atao amin'ny collectif de candidat dia misokatra ary mampiseho fa avinonana hiara iasa amin'ny olona tsirairay avy. Zahay tompoko no afatra taty aminay collectif de candidat maka herentsika izahay satria zao vao tena manomboka ilay tolom-bahoaka, satria iady amin'ny tsy fanarahan-dalantsika, iady amin'ny kolokolotsika ary anala le olona izay nanambotry ny Madagasikara ary nanimba amin'ny fiainan'ny malagasy nandrindra n'izay fotoana 5 taona izay indrindra nampiseho ny tena endriny tamin'ny fifidianana iny fa tsy refesy mandindy ary tsy manara-dalàna izy ka noho izany mendrika amin'izany dia ny fanaovana ilay fifidianana tena izy tsy andraisan'ny olona tsy manana ny zoam-pirenena malagasy anjara mba hiverenana ny tena asin'ny Madagasikara satria zao vao mazava fa izay no natonga an'ity firenena ity tsy mandroso ay misy vahiny mialokaloka ao an-damosiny eo ka miteraka olana teo amin'ny fiarahamonina mitady tombontsoa manokana fa tsy mitombotsoa imbonana. Mankasitraka atsika ny collectif de candidat manentana atsika manomboka izao anetsika ny rafitry ny tolom-bahoaka rehetrarehetra manomboka any amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny commune ny faritra eran'ny Madagasikara fa tsy maintsy mandresy Madagasikara ary tsy maintsy tandalana ary miverina amin'ny matena-tany mahaly eo teny Madagasikara. Misaotra tompoko lahy, mankasiraka tompoko vavy. Ny teo anivon'ny collectif de candidat omaly nitondra an'izany fanazavana samy hafa izany ny fivoarany vaovao tamin'ity androany ity dia efa vita zany amin'izao ora misy antsika izao ny fanambarana amin'ny fomba ofisialy nivoaka mpifidianana tetsy Ambohida zany dia nivoaka napetraka ho mpandresy tamin'ny salany itsy 720 isan-jato mahery zany ny filoha André Rajoelina amin'izao fotoana izao dia maromaro ny ataontsika hoe fanehoana
toronkevitra efa re miainga sady manodidina an'izany rehetrarehetra zany misy teboka maromaro nasongadin'ny collectif des candidats teo ny amin'ny hoe zao vao tena manomboka ny tolona araka ny nambaran'izy ireo mikasika ny hoavy nyty firenena ity isika moa teto efa namaritra ny amin'ny hoe rehefa jerena zany dia tena hita sy miariary ny amin'ny hoe mankadiry ny zara didy andraikitra manoloana ny olo-pirenena rehetra manomboka izao eo amin'ny hoe famaritana ny lalakombany ny firenetsika ao anatin'ilay lalina iverina fa ara-dalàna anjakan'ny fahamarinana ary ilay iverina fa tena hoe hitarika any amin'ny fampandrosoana ifanoritana amin'izao fotoana izao no hoe dia ahoana ny raha-pitso inona no hitranga ny kamaron'ireo mpanao hevitra manohana ny andriamatoandro Rajoelina moa zany de mbola any amin'ny hoe fety arrosazy amin'ity androany ity fa ankilan'izay indray ny efa miezaka mijery lavitra hoe de inona no mety ho vokatra zany inona no mety ho toy an'izany fiarahamonina politika anankiray lafy ny fampandrosoana ankilany ny fiarahamonina sosialy anao ahoana de izay hitranga raha-pitso raha afaka pitso atoy ny ahoana ny fianakaviam-bearaisam-pirenena ihany koa na dia maro azany tsy nanatrika n'ilay filazana amin'ny voka-pifidianana ny fomba ofisialy androany teny amin'ny fitsaranavy momba lalam-pandrenana teny Amboda dia efa namoaka fanambarana ihany keo izy ireo izay sady misitona ho amin'ny fifampiresahana nolaza ny fanekena izy ireo ny fifidianana fanekena izy ireo ihany keo ny fiaraha-miasa amin'ny filoha lany zany de hitantsika amin'izany ilay hodidin'ny raharaha sy ny politika eto an-tanàna amin'izao fotoana izao lavalavo zay fa misy ihany ny vaovao zany zay tsy maintsy ifanomezantsika tatsoroka ny fampitana azy atao anaty fandarana angaredona faniry Razafy Manatany raha ny vokatra moa zany zay navoaka ny teonivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana ry izy miralahy dia nanamafy ny zava-boalaza ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana fifidianana ihany zany ny vokatra izay navoaka ny teonivo ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny ampaham-bato zay nametrahan'izy ireo an'Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izay toerany filoham-pirenena izay ny famakina ireo fitorina maro samihafa ihany koa somary nisy ny endrinkely amin'ny hoe resaka fandavana amin'ireo fitorina nisy ihany koa moa zany no nraisina zany na zany naty zany efa nambara ny ankajarakoto manatso teo fa na nisy amin'ireo everina fa ovavety teo anatin'ny sehatra resam-pirenena aza tsy nanatrika ity fampitana mivatana famoahana voka-pitsarana zay navoaka ny ACC ity dia nanao fanambarana ihany zany ny teo anivon'ny sehatra iraisam-pirenena ary isika moa araky ny fanambarantsika hatrany dia manao zara andraikitra zara didy amin'ny tontolon'ny asa fanaova gazety mandrakariva ka hovakitsika eto zany ny fanambarana nateon'ny sehatra iraisam-pirenena zay ahitantsika amin'ireo firenena maro samihafa ireo dia androany mihitsy ty no mivoaka taoriana zay famoahana vokatra ofisialy izay avy amina vondrona firenena maromaro zany sy ireo vondrom-pikambana pirenena fanambarana ireo manosonia mpiara-miombonantoka iraisam-pirenena Madagasikara dia manamarika ny famoahana ny voka-pifidianana farany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 9 Novambra lasa teo izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana izay nanambara n'Andriamatoa Rajoelina an'Andriamatoa Andry Rajoelina ho mpandresy manoloana ny disadisa ny trangan-javatra nandritra ny zotra-pifidianana sy ny toedrara ara-politika enjana dia anjara ny filoham-pirenena voalany ankehitriny miaraka amin'ireo hery velona rehetra eto amin'ny firenena sy ireo hoe androm-panjakana voakasika ny mandray fepetra ahafahana mamerina ny fandriam-pahalemana sy fifampitokisana amin'ny alalana fifampiresahana sy fifanakazozan-kevitra indrindra manoloana ny fifidianana solombam-baoaka sy commune ho avy ireo fepetra ireo de tokony mampiatra ireo tolo-kevitra miverimberina ataon'ny iraka misahana ny fifidianana nasionaly sy iraisam-pirenena mba hanamafisana ny rafitra ara-dalàna sy ara-pifidianana ny mpiara-miombonantoka Madagasikara dia manamafy ny fahavonona iara-iasa amin'ny filoham-pirenena voafidy sy hanoana ny vahoaka malagasy amin'ny lalana makany amin'ny fampandrosoana maharitra ahafahany rehetra misitraka ao anatin'ny tontolo ny fandriam-pahalemana sy ny fanajana ny zon'olombelona
ny délégation n'Union européenne no nanosony izany ny avy amin'ny solitena ny OIF atao anatin'ny ranomasimbe indiana, ny masovoan'ny Allemagne, masovoan'ny Corée, masovoan'ny États-Unis, masovoan'ny France, masovoan'ny Japon, masovoan'ny Royaume-Uni ary masovoan'ny fanjakana Suisse zany no nanatanteraka izay. Iny amin'ny akapobeany ny nambaran'izy ireo azo lazaina zany fa tena hoe fanambarana voalohany avy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena, mampirisika hatrany isiny zay fifampiresahana sy fifanantonana izay araky ny tolo-kevitra zay efa nataon'ireo iraka avy amin'ny sehatra nasionaly sy ny sehatra iraisam-pirenena araky ny nambaran'izy ireo zany zay adevitra izay. Tsika moa zany mbola tsy afaka tonga dia hanao fanadihadiana lalina be mikasika an'izany fivoaham-baovao maro samihafa izay, satria rehefa vakina amin'ny alalan'ny paragraphe na amin'ny alalan'ireo vondroteny samihafa izany fanambarana izany dia misy azo andraisana azy sy azo hitondrana ny lafim-panadihadiana, fa zay ma hoe fizaram-baovao aloha dia tsy maintsy nizarantsika ny vaovao ho an'ny collectif des candidats dia hoe neverin'izy ireo ho toy ny tsy misy ny fifidianana iny ary tsy mandray izay vokatra ho avoaka ny fitsarana avy momba nalam-panorenana izy ireo. Mitohy ny collectif des candidats ny tolo ary izao vao tena manomboka izany tolom-bahoaka izany ary hanomboka eny anivon'ny fokontany commune sy ireo faritra maro samihafa ary isan'ny fandrindrana sy fandaminana an'izany. Zay zany no azo lazaina fa fizaram-baovao ary tonga de réaction ngeza be avy any communauté internationale ny etontsika teo ihany koa zany rehetrarehetra izany. Ny avy amin'ny fomba fanaovana politika maro samihafa andrasantsika satria isika raha teo moa efa niteny mety tsisy miracle tsisy surprise tokony andrasana amin'ity vaovao ty satria efa apozina ihany tsy maintsy avoaka ny eo anivon'ny ACC amin'ny tongotr'angan-javatra itony zany de efa nitenentsika hoe tahaka ny manamafy ihany ny vokatra vonjimaika navoaka ny teo anivon'ny vomeram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ny hoton'ny zava-misy ny ho ampitson'ny Madagasikara, ny ho ampitson'ny vahoaka malagasy, ny fifamovoan'ny adevitra politika sy ny endriky ny fifanantonana politika araky ny teniny sehatra iraisam-pirenena samy mandrasany rehetra daholo zany rehetrarehetra zany mizotra makaiza de anatahatahaky ny ahoana zany zotra na adevitra samy hafa izany. Zany ndray zany zao no ifatoan'ny adevitra sy ny aminy hoe de anahoana ndray zany lay investiture eritreretin'ny fitondram-panjakana atao sy lay karazana fety be samy hafa zay andeha amina any-pitoloha ao anatin'ny firenena zay nona fa 420 amin'ny firenena 520 eran-tany zany rehetrarehetra zany hitany rehetra zany fa isika moa efa nteny foana hoe ny aina maty iza fa raha ny tontolo ny fomba fanaovana politika sy ny zava-misy eto amin'ny firenena ny olona mandalo fa ny firenena mitoetra dia misy dynamisme, misy évolution, misy ndeha ataontsika hoe misy lalan-jotra amina fomba fiasa sy fiaina vaovao ndray zany manomboka izao arakaraky ny hoe daty, arakaraky ny fandraisana fanapahan-kevitra satria iny ny fanapahan-kevitra zany ndraisany teo anivon'ny ACC ny mifanohatra n'iny ny tokony nahagaga ny rehetra fa raha iny fanapahan-kevitra iny de fanapozina iny tsy maintsy iny lozika an'izao adevitra rehetrarehetra izao ary efa neverina fa mitondrany rehetra am'izay mety fanadihadiana melo sy fanapozana melo zay ny amina hoe mitovitovy daholo ihany ny fomba fiasan'ireo androm-panjakana sy ireo heverina zany fa manakaikaiky am'izay mety ho lalan'ny candidat zay nambarantsika hatramin'izay zany fa manana kokoa zay herintsika zay miaraka amin'ilay androm-panjakana maro samihafa. De andeha faran'ny herinandro mahafinaritra daholo lay tsika rehetra amin'ity faran'ny herinandro ty, faran'ny herinandro tsy misy fahakiviana, faran'ny herinandro tsy misy am'izay hoe mety fitanondrehana zany fa ny atao hoe vahoaka, ny atao hoe olom-pirenena, ny atao hoe malagasy dia manamana fanantenana hatrany ary raha tsy matandraka zany fanantenana izany, fanantenana ijoro, fanantenana hiatrika ny rapitso sy nombavin'ny taranaka faramandimby de heverina fa ny hakanosana zany, ny fahosana zany
zany no mety hoe anjaka eo anatry an'izany rehetrarehetra zany ka raha tsy misy ijoro ho am'izay hoe tanindrazana izay de mety manahirina be ihany no avin'ny taranaka ka zay ny tiatsika tenenina hoe samy saitsaina sy mandinika ny amina taony ny tsirairay sy ny zavatra netiny sy anjara andraikitra sy adido zay no tanterahany tamin'ity firenena malalatsika ity tiany atsika ity tsy atakalotsika an'izanizy amin'ny Madagasikara zany ka na inona hevitra tsy hitovizana na inona lalanjotra mety manahirana dia tsy maintsy mijoro sika ary tsy mananjo ho kivy eo anatrehan'ny zava-misy eto amin'ny firenena zay mandalo am'izao fotoana zao. Betsaka ny vahaolana azo raisina, betsaka ny vahaolana azo tanterahina manoloana ny zava-misy amin'ny firenena ka tsy tokony hankivony rehetra zany ary tsy tokony ihany koa ampitanondrika ny rehetra na inona zava-misy eo amin'ny fiainan'ny firenena izany. De mirary farany herinandro mahafinaritra ho antsika rehetra izay na inona toerana misy atsika ary na toy inona ihany koa zay lalana andalovantsika dia miezak'izay ny hamme atsika hatrany ny hoe ny fiainana ara-politika dia tsy tapitra amin'ny fotoana zay mety hisehony ny vaovao sy trangan-javatra vaovao eo amin'ny firenena fa miroso mandroso ary mandeha hatrany izany fa ny ao anatin'ny tsirairay de hoe anjarany tsirairay no maka am'izay mety anjara tandrify azy am'izay mety hoe hitiavana sy hanasoavana izany tanindrazana zany. Amaranana ty fandaharana ity dia ity faneho-kevitra Andriamatoa Roland Ratsiraka ity izy moa dia candidat tamin'ny fifidianana ny 25 volana novambra ary ao anatin'ny collectif de candidat de raha vonina le izy faly de hovakitsika zany faneho-kevitry ny Andriamatoa Roland Ratsiraka io le izy io misy zavatra kely vetivety fotsiny faly azako tiana faly aza hetsika vetivety fotsiny misy zavatra anaovako voilà zao ny faneho-kevitra Andriamatoa Roland Ratsiraka zay nosotomitsika zany maraparanantsika nyty fandarantsika ity ny amin'ny hoe manjaka ny asan'ny maizina eto Madagasikara fa tsy maharitra io aorian'ny fanambaran'ny ACC inona ny azo atao tsy maintsy toizana ny ady amin'ny kolikoly ny osoka sy ny tsirariny amin'ny endriny rehetra haharitra 2 volana na 3 volana na mihoatra aza izany fa tsy maintsy mandresy isika de toizana izy ny amin'ny hoe la force du mal existe mais ne dure jamais. Après la proclamation de la ACC, qu'allons-nous faire maintenant? Il faut continuer de lutter contre la corruption, les triches, les injustices sous toutes leurs formes. Cela durera 2 mois, 3 mois ou même plus, mais nous gagnerons. Zay zany faneho-kevitra Andriamatoa Roland Ratsiraka eo amin'ny sary moa de misy an'le hoe misy ny asa maizina fa tsy maharitra. La force du mal existe mais ne dure jamais. Faneho-kevitra na tompon'andraikitra izany teto amin'ny firenena zay veritsika fa tsara ihany mba hitondrana an'izany faneho-kevitra samy hafa izany satria misy réaction koa zany mialohany zany mety hoe famoahana vokatra teo zany nefa nahitantsika aniny faneho-kevitra iny de samy tsakotsako am'izay tandrifiny tsirairay inona moa ny tiany ambarana zany inona ny tiany atongavana am'izany mpanao politika reny tompon'andraikitra reny candidat reny manana ny fomba fijeriny sy ny fomba fisaina ny communauté internationale ihany koa teo de efa manana ny fomba fijeriny izy ireo ary efa lavidavitra mihitsy ara ny any amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka sy be ny tanàna indray zany no fomba fijeriny ny communauté fa mampirisika nisy iny zay hoe fifanatolona sy ny fifampiresahana izay de inona tao anatin'le fionany ny collectif de candidats sy ny communauté internationale na sehatra iraisam-pirenena no mety hoe voaray na mety hoe ho lalanjotra ny adihevitra indray zany raha toa ka iny ny fanambarana zay natao ny sehatra iraisam-pirenena andrasana daholo zany satria everitsika fa vaovao moa zany de zaraintsika zany ka makasitraka atsika rehetra naiza na toera misy atsika fa tena marana azy zany dia misy an'ireo hetsika maro samihafa
nisy nandefa taty amiko a dia asa izy ty moa za mifaly ohatrany tsy nalefako tany aminao ve sa ahoana fa jerevako vetivetika fotsiny le izy a de satria raha ny vaovao zany a de tokony hisy hetsika ihany koa ataon'ny teratany malagasy monina ny la réunion any a zay rapito sabotsy ve sans fleury a de any no hanatanterahana azy non izy izy a andraso la lefaka any faly vetivetika ary zafady a de mba alefa ny faly vetivety eo zany iny izy a ny teratany malagasy any la réunion zany ty anao hetsika ity zany zay tsy makasitraka ny fifidianana fenosoka araka ny nambaran'izy ireo a dia misy moa zany toerana fa sabotsy faharoa volana desambra amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 ora hariva hetsika diaspora réunion zany akanjo fotsy mitondra saina zany zay zany no nambaran'izy ireo anatin'izay hetsika izay ho an'ny la réunion ny rapitso ihany ko raha sy diso isika dia hanao valandresaka ihany ko zany reo diaspora ny ampitan-dranomasina any a dia amin'ny amin'ny fahasivy volana desambra ihany ko zany de misy an'izay hetsika maro samihafa izay vaovao daholo zany rehetrarehetra zany de miezaka mizara izany tsika satria ny fomba hizarantsika am'ireo vaovao samihafa ireo dia mba ahafantarany vahoaka zany a ny tokony ataony sy ny zavatra tokony ho alehany io le any la réunion zany a zay ho tanterahana zany la réunion 97 400 zay zany ho fanohanana ireo collectif de candidats Madagasikara zany de asabotsy faharoa volana desambra 15h à 17h amin'ny 3 ka hatramin'ny 10 ora hariva zany hetsika diaspora réunion zay zany amin'ny akabian sans fleury zany a no hanatanterahana zany de misaotra fa mahafinaritra ny fiarahantsika nandritran'izay herinandro zay de misaotra tsoa namana zay mahafinaritra any maro any mifandray amintsika eo de makasitraka kopakopa tanana ho an'le namako mahafinaritra be any maro antsetra any zay manaraka mifandarantsika am'izao fotoana zao eo Natsoela misy anton'izany zavatra mbara izany fa de makasitraka atsika rehetrarehetra naiza toerana misy atsika mitrakatra any dia miezaka mifantoka foana avy ny firenena raha sendra hoe raha mitatao raha sendra semban-drahona raha sendra misy zavatra manahirana de mikisaka kely maka rivotra kely de maka toerana feno fahanginana ao anatin'ny natiora tsara dia tsy misy tsara ohatrany hoe mananki-po amin'Andriamanitra zany mivavaka de tandremo reo olona ty tena afatra lehibe misy ty indrindra ho antsika tanora tandremo reo olona fa miparitaka be misy le resaka VIH sida am'izao fotoana izao de mila mitandrina tsara mihitsiny ny malagasy rehetra indrindrandrindra ny tanora fa araka ny tenin'ny ankiaza zay hoe tsy misoratra eny amin'ny tapikandrina ny olona misy an'izany de mila fitandremana be satria ohatrany hoe miparitaka be le izy am'izao fotoana izao zany de mila fitandremana tsara ny fifehezana ny tena zany rehetrarehetra zany de verina fa adidy fampizarana daholo zany satria tena nisany tena manahirany de resaka VIH sida ity dia ny resaka kohaka gripa tazo mahery de tena mandeha am'izao fotoana izao de ilaina fitandremana daholo ny tontolo ara-pahasalamana fa azadino isika ny maka toera manginana de mifantoka tsara dia mametraka ny fiainana mandrakariva amin'Andriamanitra fa ny zavatra rehetra ny finoana de manaraka izay mino fa tsy mila mitanondrika tsy mila kivikivy zany fa arakaraky ny amafin'ny aty no azona fahombiazana rehefa mijoro an-trany makasitraka Iarifidy raha manandray be enkajy Rakoto Manatsoa sy Ratolo-Janahary fa ny Razafy Manantany ary ny ekipa rehetra niaraka tamin'ny fandarana angaredona ito ihany ny andaminana ny fandarana zany sy ny toeny tapitra aloha tamin'ity herinandro ity zany de samy anao farany herinandro mahafinaritra daholo isika rehetra tompo lasy tompo vavy mirary soto. Thank you.